Manano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka n'izao fandaharana Miara-Manonja ny any izao, mikaiky atsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Atao kompatanana manokana satria nangataka izany moa ireo any amin'ny faritra Sava, ny faritra Diana sy ny any amin'ny faritra Menabe jiaby iny, ary atsika malagasy avagna sy namana jiaby ihany koa manerana ny Madagasikara. Tsy adino ihany koa ny manao kompatanana an'ireo malagasy miara-manonja amintsika amin'ity niany ity any ivelany Madagasikara any tahaka ny any a Paris izay nangataka kompatanana manokana izany. Eo ihany koa anareo jiaby ao La Réunion sy ao Mayotte ao izay tsy mitsahatra ny manaraka mivantana n'izao fandaharana Miara-Manonja izao. Dia entanina atsika mba tsy saraka aminay hatramin'ny farany satria maro ny raha resahana ato anatin'izao fandaharana izao. Efa eto ihany koa anomboka n'izany fandraisam-pitenenana izany anio Erika Mbotromanjaka no ahafantarantsika azy, na Erika Randrianaivo, omenanao avy hatrany ny sehatrary. Mankasitraka namana lohety be fotoana nameny fitenenana voalohany teny dia miondrika mpanajana maneho ny fiarabanantsika rehetra malagasy na ny eto an-toerana na ny any ivelany manaraka tsy tapaka nyity fandaharana Miara-Manonja ity. Miondrika mpanajana ihany koa ary miarakory amin'ireo fianakaviany ilay zazakely mpianatra tratran'ny lozam-piarakodia izay vonseho voaingana. Ny faharoa mirary fahasitranana feno ho an'ireo mpianatra izay naratra noho ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana izay marina fa noho ny fitakina ny vatsim-pianarana, noho ny fitakina ny tokony ho zositrahan'izy ireo zay no nahatonga an'izay azo atao hoe fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana. Ny manahirana anatin'izy ity dia tsy fantatra intsony ny hoe iza moa zany no tompona andraikitra tokony ifehany zany hoe franchise universitaire zany, fa dia manahirana raha mitoetra raha satria dia mienjandroa ny tady ny mpianatra tsy manaiky satria zoany ararina rehefa ohatra ka hitaka an'izany izy, satria io no hany mba azo atao hoe famenony ilay vatsy homenina ray aman-dreny azy fa dia ny mampalahelo moa zany dia izay no mahazo ny zanaka malagasy. Aoko tsara hotsika fa zanaka malagasy mitaky ny zoany mba amezaka mandranto fianarana, tsy mahazo an'le mba vatsim-pianarana efa sady kely no tsy tonga afa-potoana efa bolana be zao ny zavatra takiny. Dia ny mampalahelo zany ny valy nomen'ny tompony andraikitra azy dia lacrymogène, fisamborana, fandratrana izay fehtsika hita hoe tsy dia mendrika loatra ho an'izany sotoavina mamalaka azy izany. Ny andraisam-pitenenana eto ngamba dia mahatsiaro manokana ny zany daty ny 17 Martsa 2024 zany satria dia andro manan-tantara ngeza mihitsy teto amin'ny firenena izany daty ny 17 Martsa ny omaly izany. Fa ny tiana homarina fotsiny aloha tiana hitondrana azo atao hoe fangasitrahana sy ny hoe fisaorana ary toetra mendrim-piderana mihitsy dia nasehony ray aman-dreny filoham-pirenena jaina teo aloha Marc Ravalomanana. Inona moa ny hoe mendrim-piderana? Ilay fahasahiana mijoro ray aman-dreny, ilay finiavana mbola mampiseho ary ny tena nanohina ny fo dia ilay teniny hoe ny andro sisa izay avelomako dia foiko homeko hanasoavana ny taniny sy ny firenena. Tena mahate hidera ary mahate hoe mamenatra ny mahatanora mihitsy fa ny tena tanora anatin'ny tanjaka sy ny hery sy ny fahasahiana zao no tsy hanana toetra mendrika sy feno fahasahiana ohatran'izany nasehon'izany ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana zany. Mijoro izy moa satria maninona? Satria dia alana mihitsy ny mahampanohatra azy, ny mahampanohatra azy aloha ndresana satria efa misy filoham-pirenena mijoro eo. Na dia mbola hitantsika efa mbola misy dossier mandeha ny amin'ny HCC ny amin'ny fisina doublon tamin'ny andro fifidianana. Tsy hany loatra ny tiana iresahana fa ny hoe isika rehetra zany sao izay noporifono zany ray aman-dreny be eto amin'ny tany zany, ny hoe tokony hitsangana isika, tokony hiresaka isika, tokony haneho hevitra isika, tokony hanambara isika fa ny nitranga vao maraina satria ny moa dia lansena teto amin'ny Miara-Manonja ny hoe izy ray aman-dreny hiteny omaly fa vao maraina dia efa nisy mpitandro filaminana. Tsy fantatra hoe aninona fa raha nitatitra raha ny angom-baovao azo avy aminareo namana mpanao gazety dia ny hoe makasary tsy fantatra hoe manao fetsiketsehana eo amin'ny vavadiny zany ray aman-dreny zany hoe tena intimidena tanteraka mihitsy kanefa dia tsy nampihemitra azy izany, tsy nampitsoaka azy izany, tsy nampandositra azy izany fa voamaky azy
naneony an'le atao hoe fitiavatandrazana. Ny daty ny 17 marsa no tiana tsahivana dia ny hoe aoka ho tadirintsika tsara fa tamin'izany fotoan'izany nefa nampiseho ny maray aman-dreny ary nefa nampiseho ny atao hoe fitiavatandrazana izany filoham-pirenena amperinasa tamin'izany fotoan'izany fa nalaina tamin'kery basy amatafondro no niresaka tamin'izany ka mba tsy isiny azo atao hoe fifandonana mahery vaika na raha mandrika dia fahendrena mihitsy no nanolohanina zany faefana teo am-pelantanana zany tamina miaramila leoplio gradé raha ny lalam-panorenana hoe tokony nakany amin'ny lehibe n'androm-panjakana ny lehibe nsena zany fa efa tena tendu be efa tena extrême ilay tension efa tena mihoatry ny fefy mihitsy hitantsika ny BRD manano tafondro nananikena ambotsy ohatra hitantsika morte mipoka teny avoloha izany hoe efa endrika tany miady mihitsy izay tsy misy vahiny ao anatiny fa malagasy samy malagasy no famean'izay karazana tsy fiantsina ntsony fa efa tena ady samy gasy mihitsy tamin'izany fotoan'izany loha zany hitantsika nanomboka tamin'izany izany hoe fahasahina sy ny hoe fitiavana sy ny fahamendrehana tsy isiny zany hoe raha latsaka tsy isiny ny fifandonana amin'ny samy malagasy voaingana ny solombavim-boaka raha hitantsika hoe anao tatitra teo amin'ny kianjan'ny demokrasia dia hitantsika tsara mihitsy ny mpitandro filaminana anazo baiko mety tso avy amin'ny eritreritry ny mpitandro filaminana ny hoe anao andreny antsojaina eri-pamoretiny ireny fa n'olona baiko avy amin'ny fahefana nampindramina baiko avy amin'ireo olom-boatendry baiko avy amin'ireo azo atao hoe anana ny vahoaka trosa anana ny vahoaka tamberim-bidy tokony ho any aminy fanasoavana ho any aminy dia ireny no hitantsika mpitandro filaminana anjatony anandrivony analiny no mobilisena tatitra no eritreretina natao dia mbola nampiseho ny fahendrena ihany nampiseho an'izay famendrena izany ary nampiseho an'izay hoe ny aty amin'ny fanoerana ny miara-manonja dia tsy hitondra mihitsy nyvoaka malagasy ho atao tsaky atao sanatry ny vava ovonoana hoentina anatina laingalainga na ny fitapitaka fa dia hoe aleo nanaja tena aleo nampandeferina ilay fitiavana amin'nyredereda izay ny dikany polomena iny anehoana ny fitiavatandrazana anehoana ny hoe tena mena midirehetra ao anatin'ny fotsika izany fitiavatandrazana zany fa ny mampalay aloha dia ireny ny zavanisy raha matahora antsojay fa fampitahorana fisamborana ny BDB raha ny hoe menasy atao amin'ny ekipa ny fanoerana tsy ny miara-manonja ihany fa niza ka miezaky ny maneho hevitra amin'ny aradrariny ankitsiny dia ireny hitantsika ireny ny hoe hosamborina andefasana fampetsona andrasana emoreky ny vavadin'ny président Ravalomanana andefasana mpitandro filaminana ny trano maître yantra BDB amin'ny endriny maro samihafa ny tiana tenenina eto dia ty iza moa zany sisa noantenaitsika hitsangana amin'ny fahamarinana iza moa zany sisa noantenaitsika mba hiaro atsika hiaro ny fiainantsika andavanandro io iza moa zany sisa no eritreretintsika fa ampiseho na hoe ampafantatra atsika ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenena fiteninay matetika eto ny profita maso eny an-tsena ny vary vidiana 500 fa tamin'ny 17 marsa 2009 mba ohatrinona moa fiainana ny aitsika tamin'izany mba ohatrinona vidim-bary ny aitsika tamin'izany mba ohatrinona ny sandam-bola atsika tamin'izany ary firy ny arkarena fahobe teto ny aitsika tamin'izany nyraisin'izao fitantanana amin'izao fotoan'izao io ary tsika miteny izao izay mahaberesaka anasoketana miara-manonja fa mpandainga anasoketana miara-manonja fa mpanakohontana anasoketana miara-manonja fa anonga-panjakana amin'inona moa ny vidim-piainana takina aminareo mpitantana ny fiainana voaka izay latsaka mangitsokitsoka ny insécurité manjaka amin'ny fiarahamonina isan-karazany mba jirefo mahazo ny vahoaka any atsimo leo monina amin'ny tany mihitsy zany ny tena zava-dozy indrindra ny hoe ianao miongotra amin'ny maha anao mihitsy izany hoe ilay le firazananao mihitsy iny ny tena afantaranao satria ny mahavezo ny vezo ny maha hoe bara ny fokobara na ny mata atandroy ny atandroy dia izy sy ny fiteniny sy ny fomba mampanao ao amin'ny taniny izany hoe efa banga le identitény ny ala tao amin'ny taniny zay satria mitsaomponena noho ny anoanana izavatra tsy takatra ny saina eritreretina izavatra tena tsy azo vinona vinaina akory ny hoe eto amin'ny tamin'ny Madagasikara ny isy an'izany amin'izao fotoan'izao
tsy takatry ny sainy eritretina no eto amin'ny capitale de la grande île Antananarivo ndrehitra jiro be ty no inana kaltsinjo varina rary zato ny voaka malagasy satria efa ampidinina makany mihitsy le fiainantsika malagasy, efa ampidinina makany mihitsy, tsy misy solution zany fa de hoe fa misy kaltsinjo toy ny solution kapoka vidim-bary miakatra de ny kapoka natao manara-penitra amin'inona, tsy hitantsony zany zay balizy iainanao, tsy hitanao tsony ny repère ny fiainanao ary ny aveniranao mampantany tena satria ny mpianatra miezaka nianatra mba hoanana fiainana soa kokoa de zao ny anaovana azy, mitaky mivatsim-pianarana hitantsika mahazo azy, fisamborana, fanagadrana, fandratrana sy ny maro hafa tsy tanysaina. Akoatran'ny hoe fanitsakitsana ny lalàna mifiaina zany hoe université zany, ny tsy tokony andikaniny mpitandro filaminana azy raha tsy mahazo alalana avany amin'ny lehibeany zany faripadidi-pampianarana zany. Tena manahirana ny saina fa na ny lalàna kely indrindra izay tokony hoajaina na ny lalàna ambony indrindra mikasika ny lalam-pifidianana, mahakasika ny tsy fisina fangaharana anatin'ny fifidianana dia tsisy voajantsika eto zany na ny iray azy. Inona zany no arifenitra ho antsika voaka malagasy? Ny solom-bavamboaka izay mananjo, mana immunité parlementaire, fantatsika tsara no mahazo azy rehefa miezaka mampafantatra an'izany marina zany dia tsy ho anay aminareo mihitsy zany immunité zany, am'izay nareo azonay gadraina, am'izay nareo azonay anaovana am'izay tianay anaovana azy, am'izay nareo anaovana azy satria ianareo zao mitondra, izahay zao mitondra, ianareo 6% imbécile. Magaka ary mampantany tena fa eto de mbola manaitra ihany koa ny sain'ireo azo atao hoe mpitondra fivavahana ny ao amin'ny FFKM. Fa rehefa iza no manao ny tsy mety, rehefa iza no manao ny tsirariny, andrasana ho izy sa andrasana ho aiza ny fiainandra malagasy vao hijory ianareo, vao hiteny ianareo anambarany tsy mety. Fa rehefa amin'ny andron'iza dia mitsangana nareo hoe kopakopa tanana fa babainao paster. Fa rehefa amin'ny andron'iza vao hitsangana koa ianareo ny hoe efa tsy izy tsony ty, tadio tsara fa ondrinareo ny vahoaka malagasy, tafiditra ao anatin'izany na fitonam-panjakana azy, ondrinareo FFKM reo mpiandrondry ianareo mihitsy ny tokony hitsangana amin'izao fotoana zao, tsy anelanelana azafady, zay tsy mitaky fanelanelanana fa faraparatsy mba miteniny tsy mety, tsy hoe ampy fotsiny ny any am-piangonana fa tokony hitantaratra amin'ny fiainana andavanandro mpenana. Izany hoe fitaritana ao anatin'ny lalana makany amin'ny fahamarinana zany, tsy anakendry akory ny tena ka hiteny an'izany, fa sain kosa efa tafa ohatry ny mety, efa sangy mihoatry ny loha, aloalika ny ranombary ary ho faty mianakavy eto, manantanony izao ny loza mandripaka, ny areto mandripaka izay lazaintsika fa voafe voaingana ny tenanay ny tany amin'ny faritra, fa tena mampalahelo raha ny toe-java misy. Hitantsika tsara fa ianareo anatin'ny fitondrana na de sera azy mahazo anareo dia évacuation sanitaire, fa raha kely nareo anlarinao rehefa tsy makany Dubai na makany Inde. Ahoana ny atakarandra malagasy an'izany moa? Satria ianareo aza tsy mahatokony hôpitaly eto an-tanindrazana, tsy mahatokony fitsabona ary tsy mahatokony mpitsabo eto, fa lasa nareo manao évacuation sanitaire. Dia ho aniza zany ny hôpitaly eritreretinareo apetraka eto amin'ny Madagasikara, fa manina misy inona ao? Satria na le fiainandra malagasy azy zay vary 500 zay tsy voavidiny, ka azony atao ahoana moa mba anao évacuation sanitaire raha ohatra ka tsy maintsy makany le fitsabona. Satria ohatra ny hitanay taratra fa tsy ho voatsabontsika eto ka le fitrangan'le arety mandripaka amin'izao fotoana izao. Isika azo atao hoe matikambo, oera tsy mila vaksiny, oera tsy mila fitsabon'ny OMS. Ankasitrana moa ny ray aman-dreny filoha teo Leomarika Valomanana nampatsiahantsika ny hoe misy vaksiny karazany valo be zao fa ny vidiny tsy mitovy sy ny fomba fiasany. Fa isika dia ny hoe tsy mila an'izany isika, mahavita tena isika, ampy antsika ny CVO ialana tsiny, raha ampy antsika ny CVO zay ianareo no nanao azy, omeo CVO le olana lefa évacuation sanitaire, ataovy goka CVO maraina atoandro arivo, omeo 3 litra na 4 litra isan'andro, ahitana an'izany hoe sitrana sa tsy sitrana, fa maninona no alefa atao évacuation. Nefa ianareo miteny CVO plus
masitra n'le aretiny io tsy mila vaksiny sanampanarana sevezy lasa ny andafy any io tsy fantatra tsy mino an'izany fa natao atsika malagasy io natao atsika eritretina fa 6% imbesile io natao atsika izay ezana mihitsy ny tsy ampitenenina atsika ary ezana mihitsy ny tsy ampahafantarana atsika ny fahamarinana isaorana moa eto ny faneokevitra maro isan-karazany satria efa be dia be nareo ny any amin'ny any andafindrika any ny efa miezaka ihany koa mandray ny anjara brikinareo ary tena mahavelom-bolo raha toy izany ny fifanomezan-tanana ijerena ny mahasoa ny firenentsika raha toy izany ny hoe fifandrombonana ahafahantsika miala ao anatin'ny vahoan'ny fantrana ahafahantsika miala ao anatin'ny vahoan'ny fanjanana tsy fantatra hoe aizy fa fanjanana amin'ny endriny vaovao mihitsy ankasitrahana daholo isika rehetra efa betsika isika namana izay natsona ka tonga teto amin'izay hoe faneokevitra sy ny findrazana ny marary antsika anaty fiarahamonina any eto dia kopatanana manokana ho an'ireo namana any amin'ny faritra satria be dia be anareo mpandrarano hoe velotaraina be dia be anareo no hiaran'izany antsojay zay noho ny fisina monopolisationa fandrarana eto amintsika dia eritreretina ho ny ao anatin'ny fitondrana ihany no misehatra ao anatin'ny fandrarana ka mamolono ny mpandra malagasy majinika eto moa zany efa manahirina amin'izy ity dia efa lasa majinika daholo mihitsy fa ny azo atao hoe ny goaika ny belamosina ao anatin'ny fandrarana dia tsy maintsy ny ao anatin'ny fitondrana velotaraina anareo enonay le fitarainana hoe zahantsika moa ny fandamina anatiny hoe amin'ny fotoana ina no ahafana mifampiresaka amin'izany enonay ihany koa anareo mpivarotra efa misy mitaraina ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe ravana tsena izay tsy misy mesure d'accompagnement fa dia ravana fotsiny hoe melatady daholo aloha fanaovana foto-drafitrasa ianareo miayavy eo ny hoe hoaizana hoaiza fa zao ny fangatahana mba tsy izahay itsony no ohatrany hoe sanatry ny vava tsy hoe izay akokony mandaha ndraikitra fa eritreretina faonao mpandainga fa ianareo mihitsy ny mila tonga ianareo mihitsy mila misaha ianareo mihitsy mila mijoro mampafantatra zany zava-misy zany ianareo mihitsy no mila miara-manonja aminay ianareo mihitsy mila manomboka mifandray tanana isika manomboka mametraka hoe oentinaiza izany ho avy ny firenentsika zany ankasitrahana moa isika naharitra ny aino hatramin'ny farany omeko ny namana solom-bavamboaka indray ny fitenenana satria mbola maro ianareo no andray fitenenana ka tsy dia ivalapatra eto mankasitraka tompoko dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra miain'ny miara-manonja na ny amin'ny fahitalavitra na ny fampelezam-peo ity radio miara-manonja ity tokoa dia sehatra iray ahafahany atoko-panohitra izay mamelabelatra ny heviny amin'ny tsy fetezan'ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana ny atoko-panohitra moa araky ny voalaza dia izahay ao anatin'ny RMDM na ny atoko tiako Madagasikara manokana dia opposant intelligente izany hoe tsy manototra fatany izahay fa mitsikera ny zavatra tsy mety mba hanatsarana ny fiainan'ny firenena ka dia ny solom-bavamboaka Madagasikara zay voafidy amin'ny distrika na Parafaravola Rabeka Jana Solofiery no miatrika anareo amin'izao fotoana izao raha ny zava-nisy dia manao kokoa ho an'ny vahoaka Madagasikara indrindradrindra any amin'ny distrika na Parafaravola manokana ny tenako any amin'ny faritra loatra mangoro tonga eto Antananarivo tokoa izahay hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona ity dia ny androany omaly zany nataony ny ouverture officielle tany amin'ny CCI Vato ka dia tonga tao daholo moa zany ny zareo membre ny gouvernement indrindrandrindra izay tarian'ny andriamatoa premier ministre dia teo koa ny président Sénat ary teo reo filohan'ny institution rehetra izay misy amin'ny tany sy ny fanjakana eto dia namelabelatra manokana ary nanokatra ny ouverture officielle ny présidente ny assemblée nationale ka dia ny zavatra anisan'ny teneniny tamin'izay ny teo amin'ny lafin'ny politika dia mikasika ny fanaovan'ny député de Madagasikara isany tatitra any amin'ireo vahoakandreo
ka dia teo aloha de tena mentrom-piderana ny présidenteny assemblée nationale na ny panina satria na izy mihitsy ary de nyteny hoe tokony anao tatitra any amin'ny district any avy a ny solombavambahoaka tsirairay eo amin'ny intercession. Ny zavatra nagaga nefa dia nisy ny fisakatsakanana manokana ho an'ny solombavambahoaka ny boriboritany enina teto Antananarivo tamin'ny fanaovana ny tatitra. Nisy efa intelo mentona dia nisakanana foana ireo solombavambahoaka enina ireo nefa rehefa nandeha moa ny farany tany amin'ny Magro tamin'ny fahen'ny volana Martsa dia vita soamatsara ary isorana manokana ianareo solombavambahoaka rehetra izay teo amin'ny fanaovana ny tatitra. Nisy ramatofilo ny fangatana solombavambahoaka fanaovana ny fangatandreo solombavambahoaka taty amin'ny faritra Analamanga ny ametrahana samboady ho andreo solombavambahoaka aty amin'ny faritra Analamanga nefa de nitsonotsonoavinao izany ramatofilo nefa rariny sitsiny loatra raha misy tokoa no alohan'ny anaovandreo solombavambahoaka tatitra. Ohatra zao tany aminay tany amin'ny faritany Tomasina de ianao mihitsy no nametaka samboady ho annay solombavambahoaka 420 tany amin'ny faritany Tomasina de nagaga izahay solombavambahoaka rehetra tato anatin'ny atoko tiako Madagasikara vondrona parlementaire tiako Madagasikara no mba nangataka ny tao amin'ny bureau-nao nisy fotoana ny aonatsika dia nanaiky ianao anaovana zany fametrana samboady izany nefa nonjay tsy nitanterahana ka eo dia mbola miteny any hoe sambolon-dehibe resika oka mba hitazona ny teny ny fanomezana ka de teo na tonga anay telo miralahy solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Tsirabe faharoa sy izahay solombavambahoaka miralahy voafidy tany amin'ny faritra loatra mangoro dia Ambatondrazaka sy Parafaravola no natonga andreny fanaovana ny fametrahana samboady ho andreo solombavambahoaka sasandreo satria izahay telo miralahy efa nametrahana zany samboady izany ka eo natonga le hoe efa afaka manao tatitra zany ny solombavambahoaka taty amin'ny boriborita enina eto amin'ny faritra Analamanga. Izay ny mikasika aniny dia mikasika teo amin'ny fipetrahana tao amin'ny CCI vato androa omaly moa dia tsy hita hoe tena niavaka tokoa no reo mpanatanteraka zay tareny Andriamatoa lehibe ny gouvernementa sy izahay solombavambahoaka iny moa fandaminana anatiny teo amin'ny eo anivon'ny fivoriana tsy ara-potoana izay. Faharoa dia hiditra amin'ny tena fiainam-pirenena isika amin'izao fotoana zao. Ny zavatra tsikaritra dia memahantra ary tena latsaka katerena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao afa-tsy anareo mpitondra ihany. Tsy misy tsony ny mampiavaka hoe misy klasy moyenne sy ny klasy farany ambany sy ny klasy ambony fa ny zavatra tsikaritry ny vahoaka malagasy dia ianareo mpitondra irery sisy no miavaka eo anatrehan'izay dia miavaka zany ianareo fa le vahoaka kosa de memahantra. Inona ny mahatonga zay? Araky ny teny kombenombeny amty radio Miara-Manonja ity sy ny amin'ny amin'ny anteny mera-pirenena zay sehatra afahanay miresaka dia ny zavatra mahatonga an'izay dia tsy fahaiza mitantana.
ny zavatra tsy tiatra dia ohatrany hoe oeraoera, ohatrany hoe zavatra mahafinaritra amin'ny maso, ohatrany hoe zavatra mamirapiratra ary fotodrafitrasa zay tokony eritreritra ianareo. Fa zay mpitondra rehetra nandalo teo ange de samby nanao fotodrafitrasa daholo e, mba tsy ilazako fotsiny fa ny fotodrafitrasa eto Antananarivo, io lalana zay vita tsara am'izao fotoana zao io tamin'ny andron'ny président Martsa nge no nangatana famatsimbola izy vita am'izao fotoana hitondranareo zao e. Ka de tsy tokony oeraoera am'izany nareo fa ny fifandimbiasam-pahefana no zava-dehibe amikasika an'izay, ka dia tokony isotra ny mpitondra teo aloha ary ianareo mitondra am'izao fotoana zao, satria avy amindry zareo ny vola izay ahafahanareo mitondra am'izao fotoana zao no manao andreny fotodrafitrasa regny, fa tsy hoe ianareo zao no nangataka andreny famatsimbola ohatra lalana zay midadasiky am'izao fotoana zao. Famatsimbola efa tamin'ny andron'ny président Martsa zany, fa de fandimbiasam-pahefana ny tena zava-dehibe ary fijerena ny asa mandeha tokony ho zava-dehibe. Faharoa dia mikasika an'le fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Andriamatoa Flo, ianareo membre amin'ny gouvernement, ianareo tompon'andraikitra rehetra manodidina ny présidence ao amin'ny république ao, mahantra reny vahoaka malagasy, mba tsy ilazako fotsiny fa raha niala tany aparafara distrikna Parafaravola izahay Omaly dia Fakomaly de efa 700 ngeny kilao amin'ny vary kotra any, efa 700 ngeny kapoka amin'ny vary fotsy any, nefa sopotro Madagasikara. Efa miteny matetika miteny ny ministry mifambolena, Andriamatoa ministro, rehefa tsy voafehinao io ministère adidinao io, mametrano fialana fa aza midongy. Efa miteny matetika ho anareo rehetra, satria raha niresaka tamin'ny ministry ny travaux publics ny tenako mikasika ny zava-misy ohatra any amin'ny distrikna Parafaravola sy ny faritra loatrany, mahatonga ny fotodrafitrasa potika ny arabe io ange tsy avy amin'ny ministère ny travaux publics fa avy amin'ny fotodrafitrasa anamoa izay mbarazy tsy vita, izay ny teraka ny ranobe ny mahatonga ny resabe io manainga jipo 2 na pasikely io. Ohatra zay koa ny resaka fitantanana ny commerce, vidim-piainana, tokony isy ny fiara-miasa aminareo ministère ny vola, ministre ny vola sy ny teti-bola, sy ny ministère ny commerce, indrindrandrindra ministre ny fambolena, fa dia miankina am'izay nge tsy hoe fandefasana 7,000 tonnes izay navoaka zay tonga tamin'ny sambo, iny ny amidy 500 izay vetivety akory de tapitra. Tsy any nge ny vahaolana tokony jerenareo fa vahaolana maharitra. Izay ny tokony ho atao, zany hoe ny tiako tenenina any amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana, any amin'ny resaka fijerenandreo tantsara io, satria 20% ny vahoaka malagasy nge tantsaha mpiompo daholo any ny tokony ho jerena ramatoa ministra sy andriamatoa ministra isany, fa tsy hoe tetikasa fiarina. Omenareo le vola fiarina, tetikasa fiarina zay alaina any amin'ny banky, iny ihany olona tokana soro ihany mahazo tompontsoan'iny, fa le vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny tsisy mahatsisy misitraka an'izany vola zany de lasa sahirana foana ianareo. Zany hoe tiako tenenina am'izay Andriamatoa Flo, président de république Andry Nirina Rajoelina, jerevy reo olona manodidina anao reo, fa reo olona manodidina anao reo ny manimba anao,
ary io matetika tena tsy hanonga-panjakana mihitsy izahay ao anatin'ny fanoerana fa ijery kaiky hoe sy anitsy hoe zao ny zavatra tsy mety aminareo ao amin'ny ao an-dapa ao ka ao amin'io lapa io no misy zavatra tsy mety ny fitantananareo ao ary andriamato président moa maha-président ananjy dia lasa miteniteny foana isaky ny misy zavatra tenenina dia lasa ohatra ny fampanantenana pokaty no zavatra miseho satria tsy voafehy andreo olona ao amin'ny manodidina anao ao ireo ny zavatra misy ny tiako tenenina amin'izay dia zao ho atsika rehetra tompona andraikitra amin'ity tany sy ny firenena ity tanindrazana iombonana ity tsisy olona mahazo tompontsoa mihitsy raha ohatra ka latsaka katerena ny vahoaka malagasy sambo tsarainy tantaratsika avytsika ka io no mahatonga amin'ny teny hoe jerevo monsieur le président n'olona manodidina anao jerevo ireo membre ny gouvernemanta sasany ireo fa mamepozina anao izy ireo ny amin'ny fitantanana ny firenena ohatra covid-19 efa tena ao anatin'ny akaterena sika amin'ity resaka covid-19 ity efa misy menazy mahazo antsika vahoaka malagasy inona ny tsy andraisantsika tonga de fepetra aingana amin'ny fahamehana ara-pahasalamana fa araky ny voalazan'olona de hoe lasa le polisy ingeny ny atahoran'le olona fa tsy ny covid-19 hoe tsy ny io zavatra maninona raha tonga de ajoro aingana ny fahamehana ara-pahasalamana entanina ny olona manao ny kasobozy entanina ny olona anao ny elanelana ray metatra entanina ny olona amin'ny fahamehana ara-pahasalamana rehetra ka ohatraohatra zay ny zava-misy ny amikasika an'io covid-19 ka samby tompona andraikitra tsika fa tsy hoe efa tena gravy eritaona ohatra zao président Ravalomanana no ny teny amin'ny fifehezana nosy mba tsy hidiran'le covid-19 nitsinotsonavinareo izany tafiditra daholo ary ny aretina zao vo tena zava-doza niatrika an'izay covid-19 de lalovantsika hatram'izao mikasika ny resaka fantranondreo sekoly reo ay mikasika ny grevy ny mpianatra reo tsy vahaolana mihitsy ianareo amin'ny tafo-bahoaka ianareo amin'ny saiga ny ampiasa hery amindreo mpianatra ireo izany any amin'ny mpianatra any misy eneny ny resaka fa any amin'ny zona ny mpianatra any ianareo no mampiasa herim-pamoretana mpianatra ngereo ho avy Madagasikara nereo maninona reo sambosamborona fotsiny nefa tokony mpianatra hiatrika ny fanadinana matoza reo mitaky tsy adala kory le mpianatra ireo matoza reo mitaky vatsim-pianarana kely nge zany 40 euro nge vatsim-pianarandreo izany ve de tsy ho vitatsika mba hijerevandreo mpianatra ireo ka mbola miteny any izahay aza manao aza mampiatra herim-pamoretana nge am'ireo mpianatra reo jerevo ny valio ny boursa efa bolana ve zany de tsy ho voaloha no ny zavatra oera ry maninona raha vahana ingana no avindreo mpianatra ireo fa hiteraka fanakorontanana ohatra an'izany koa ho an'ireo paramédicaux izay ny asa nandritrin'iny covid-19 tamin'ny 2020 inona tsy andoavanareo ny indemniténdreo niaritra mafy ngereo niaritra ny fahasahiranana maro samihafa reo mpiasa ny fahasalamana reo izao nefa hiatrika covid-19 ndray ity 2021 ity ka mitodika anao andriamato ministre fahasalamana jerevo ny tampokarama andreo akizy zay mikarakara andreo covid-19 reo mikasika ny
fahasahiranandreo fram androany zao de nisy mpiasany nisy mpampianatra fram ny taraina tamiko tsy sakafo hoanina marary izy hiditra hôpitaly izy vonjeo zay monsieur le député fa hiditra hôpitaly amin'ny herinandro hididy amin'ny herinandro mitaraina any amin'ny ambaratongany izy any amin'ny chef zapy any amin'ny directeurany école any amin'ny draine tsisy valiny zay zavatra zay de any ty amin'ny solom-bavambahoaka sisa mba mitaraina izy ireo fahadisoana lehibe eto a député de Madagascar voafidy tany amin'ny district na Parafaravola no miteny fa tena fahadisoana lehibe ary dérapage zay no tsony hoe dérapage politique no nandraisanareo fanapahan-kevitra tam'ziny 0 ariary iny misy ny anteny mera-pirenena maninona raha ohatra ka andefasana tolo-dalàna projet de loi makany amin'ny assemblée nationale sy any amin'ny assemblée any amin'ny anteny mera-pirenena any amin'ny sénat hoe hisy projet de loi amin'ny fanaovana an'io avadika-lalàna amin'ny fanaovana an'iny 0 ariary iny zany anisan'ny lesoko zany misy ny androm-panjakana afaka ifampiresahana nge de izay ny mahatonga ny fahasahiranana daholo am'izao fotoana zao ao anatin'ny mahitahatra atsika zao ny zavatra tokony jeren'ny fitondram-panjakany ahoana ny jerevana andreo a mpiasa-panjakana any ambany-dravinahitra sy ny mpiasa-panjakana rehetra fa mizaka ny tserany aina izy ireo nagaganay dia isa taona ny filoham-pirenena rehefa tonga ny tonotaona dia mampiakatra ny karama andreo mpiasa-panjakana rehetra reo de ny nagaga asa zay tokoa ngamba ny mahatonga nareo ny teny hoe zavatra tsy nisy hatramin'ny 80 taona de ho atao am'izao fotoana zao ny fomba hitondranareo zao de tena tsy nisy tokoa ny fampiakarana ny karama andreo mpiasa-panjakana rehetra reo izany nefa efa tonga any amin'ny tetiboly any amin'ny tetiboly tao amin'ny anteny mera-pirenena ka zavatra ohatrohatra zay ohatra ny tsinotsonoavy le fitondrana ny mahatonga anay Miara-Manonja ary zay tsy maintsy miteny raha mbola misy fotsiny ny zavatra tsy mety ary zay ny mampanohatra anay a tena hitsikera ampahendrena ny zavatra tsy mety atao mmpanatanteraka tsy sanatria kory hoe tsy alako bika tsy alako tare tsy zany le izy fa tanyrazana iraisana ity mahaizanareo mahakalesony ohatra ren'olona ny gadraina tany amin'ny reny faneho-kevitra sika ho ataon'ny mpitatitra député reny nge zavatra fotana mafaty reny olona manao akanjo t-shirt mena ve de ho samborona manao kaskety mena ve de ho samborona zany zavatra zany tena dérapage zany ho anareo tompon'andraikitra rehetra mitodika amin'ny fitondrana mpanjakana any amin'ny faritra loatra mangoro ny tenako amin'ny district na Parafaravola ka alohan'ny amaranako ny tena fandraisam-pitenenako moa dia mitaraina ireo chefokotany rehetra any amin'ny district na Parafaravola fa ny district na Parafaravola irery ao amin'ny faritra loatra mangoro no tsy nandray ny tampo-karamany a nandritry ny 20 volana ka dia manaitra ny tompon'andraikitra rehetra ao ministère en finance ao amin'ny tompon'andraikitry ny district sy ny faritra loatra mangoro zay mikirakira ny tampo-karamandreo chefokotany rehetra 700 fokotany fa tsy mbola nandray ny tampo-karama zany izy ireo atram'izao izay miisa eo amin'ny 20 volana ka ohatrohatra zay ny zavatra tiako atongavana amin'ity Miara-Manonja androany ity ka de eto
dia makahery asika rehetra indrindrandrindra ny fiatrena zao covid-19 zao mba tena tena ho hitantana sy sikomponitra fa dia zao moa ny zava-misy iaina firenetsika ka dia makahery ka eto moa ny namako havako aby solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny tsirabe voalohany mbola andimby ny teny ny Androany Alakamisy ka dia samby tsara daholy de samby hotain'Andriamanitra de iova ity fiainan'ny firenena ity am'izao zava-misy iainantsika zao. Saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Dia misaotranao honorable Rabekijana mitondra zay faneho-kevitra izay dia makasitraka makatelina ary eo ihany moa dia aterina trany ny fiarabanantsika avako aby isika rehetra tsy misy akanavaka zay manaraka tsara nyty fandaharana Miara-Manonja ity na ny ampitan-dranomasina na ny eto toerana anisan'izany any amin'ny faritry vakina karatriny indrindrindrindra ianareo Atsirabe, anareo any amin'ny faritry Mandrekeneny iny ianareo iny faritry Andranobe iny Atalata iny Mahatsinjo rehetra iny avako aby dia aterina trany ny fiarabananareo satria manaraka tsara nyty fandaharana ny aino manjery ny Miara-Manonja ity isika mianakavy dia aterina trany ny fiarabanantsika mianakavy. Androany Alakamisy moa no eto Miara-Manonja izahay satria niatrika ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ny teny vato zay nataony ny solombavambahoaka ny omaly alarobia dia mandeha ny asa am'izany atao hoe fanatanterahana ny asa am'izany fivoriana tsy ara-potoana izany de mbola hita eo moa ny toyany manomboka Androany Alakamisy sy ny zoma sy makany fa Miara-Manonja ihany koa satria tompona andraikitra feno ny eto mifanoherana ary manao ny asany koa toy ny fanaovan'ny député ny asany eny amin'ny CCI vato dia izahay député Miara-Manonja ihany koa dia manao ny asana ihany koa ary milaza tsy ambakavaka ny zavatra rehetra ilaina fantsiana sy zavatra rehetra mila potsipotserina tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ary betsaka ny voalazan'ny solombavambahoaka avy any Ambatondrazaka teo raha ivolana sy tapany tokoa moa zany raha jerentsika eo nanomboan'ny ty fandaharana Miara-Manonja ity zay nijoroan'ny député tim sy ireo namana rehetra zay nanana n'izay foto-kevitra mahita ny tsy fahombiazana eto amin'ity firenena ity dia nikambana ato anatin'ity Miara-Manonja ity ary manao hevitra ary mafimafy tokoa satria nanonja de nanonja ary ny panika tanteraka ny eo anivon'ny mpanatanteraka raha izay no malaza azy ary izay no natonga an'le hoe manakorotana ny fandaharana Miara-Manonja tsy tia fampandrosoana maro moa zany le fanakanana natao nefa ankehitriny de samy matsapa ny rehetrarehetra fa hoe marina tsy misy diso ny zavatra rehetra voalaza ny mpanohatra eto amin'ny Miara-Manonja ary resy lahatra ny vahoaka ary rehefa miresaka ianao eny an-dalana eny de resy lahatra ny vahoaka hoe tena marina ny voalazanareo ao amin'ny Miara-Manonja ary arenao anay vahoaka ny fisianareo député Miara-Manonja satria raha tsy misy ianareo mijoro manakiana mijeriny tsy mety mamotsopotsitra ny tsy mety de ho aiza moa zany ty fireneny ity hoentina ho aizy ty fireneny ity ary iza mba sahiteny sy hijoro toanareo noho izany tena arena ny fisin'ny aty amin'ny
miara-manonja aty amin'ny fanoerana satria tadidro tsara fa raha fa mipivady no mitovy hevitra de maty ambaniny ako mikotrika ary nametraka moa izahay teto amin'ny miara-manonja manao hoe izahay de tsy manam-pahavalo an'izanizy fa malagasy reny isika malagasy ray isika ary tanindrazany raha marana araka ny voalazany honorable Rabekijana teo tia firenena raha tatana raha manana fa kosa ny fitantanana zay tsy mety de tsy ekenay satria makizo fara ny taranaka faramandimby makizo fara ny firenena ary teto de nametraka tsara zay satria mivoizina teto hoe anonga-panjakana anao an'zao de fantany napetraka de ozy izy hoe fa iza moa no nambola en'izany fanongana panjakana zany teto amin'ny tany sy ny firenena aloha alohan'ny tenenana hoe manonga-panjakana sy mitondra korotana ny miara-manonja de averiko zany sy apetrako ny fanontaniana amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe iza nitondra an'izany culture anarchisme izany na ny fanongana panjakana teto zany tamin'ny 2009 ka mianan-kendra ankehitriny fa milaza fa hoe ny miara-manonja anonga-panjakana mbola tsisy ny teny hoe anonga-panjakana ny miara-manonja fa mila manontany tena mila manao examen de conscience ny malagasy rehetra hoe iza moa no mitondra an'izany fanongana-panjakana zany teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny 2009 ka miteraka an'izao fahampitehan'izao zay tsy tafarina intsony ny firenena atram'izao de apetrako aminareo zay fanontaniana zay kanefa mianan-kendra ankehitriny hoe manakorotana aleo iasa ny fitondrana aleo avelao tapitra ny mandaha aleo iasa ny fitondrana fa ny izany tsy mahita an'izao fampandrosoana izao de ozy izy manontany tena fa anganareo tsy nahita ny fampandrosoana koa tamin'ny 2009 de naninonareo no mianan-kendry hoe nahoanareo ny nanongana tamin'izany andro zany aketrinareo mianan-kendry fa hoe aloha andeha mifampandrosoana afako aby badin'io tsara ihany ny zavatra avoaka sy tenenina ary ny zavatra teneniko de mbola tsindriko foana ianareo nitondra n'izany culture anarchisme zany ary ianareo koa nitondra n'izany hoe republika bananiera zany fampilena ny toetsain'ny olona tena namotika ny toetsain'ny olona teto amin'ty fireneny ty aketrinareo mianan-kendry indray fa hoe manakorotana manonga-panjakana nefa azadino avako aby fa ny aty amin'ny fanoerana de napetraka tsara le hoe manifestation intelligente et pacifique fantatrareo tsara zany zavatra zany manitsy sy mamotsipotsitra ny tsy mety ary tsy fahavalo mihitsy ny aty amin'ny fanoerana na aty amin'ny miara-manonja satria ohatra fotsiny zao de tazapotsiny ary ve zay mahita ny foyer de tension tsy resaka fotsiny ny makasika ny cure makasika ny borsa ny mpianatra araka ny voalazany namako Rabekijana teo zay ray atsika mahalala hoe zoan'ireo mpianatra ireo no mitaky an'izany ary efa bolana nefa tsy hainareo ny migere an'izany ahoana moa ny inon'ny malagasy hoe borsa ny mpianatra rehefa bolana sarotra tena mafy aminareo no migere azy ka ahoana ny igerenareo an'ity firenena ity normal raha mihetsika ero mitokony ero tsy vitan'izay ihany fa le promesse utopika zay ataonareo de efa tena leo stofoka ny vahoaka amin'ny langa oeraoera sy ny solution tip top ataonareo ohatra ihany toy n'le resaka borsa teo maninona zao no hoe misy traitement inégalitaire maninona mihetsika tuliara miazakazaka ary miazakazaka ny gouvernemanta zay mavesatra de mavesatra tokoa nandeha ny réglea ny problème tany atsimo fa ngamo misy zanak'ala hafa
ka maninona ny hafa ny tsy zay no nalovana azy anisan'izany ny atao Tananarivo fa lacrymogène no setriny a jerereny tany Tamatavy a ain'olona ny setriny a maty tsy lera lay mpianatra mba ahoana ny fiainam-pianakaviana reny tany Tamatavy reny de rahantsika malala fa atreto aloha de mbola mahamahibe ny resaka borsa ary isorako ny président Panina zay nyresaka an'io omaly tsy niambahamba mihitsy izy ary nyteny tamin'ny prime ministre manao hoe mila reglenareo malaky ty bourse ty fa misy fitavozavozana ka miteraka zavatra hafa arary ny sitsiny zany satria nahoana borsa azy ty fizerena ny borsa manahirana tsy vita hatramin'izao ka ahoana moa zany ny atafavoakatsika ao anatin'izao fantrana lala zao fa dia mikisaka hatrany lay firenena ka tsy magaga raha tonga any amin'ny farantsika amin'ny firenena mantra maneran-tany Andriamatoa député Rabekijana ary raha tsika malala zany ary vao maika moa miapy n'ity Covid-19 ity ary raha tsika malala am'izao fotoana zao fa efa mivadika am'le hoe variant anglais na ny aretina am'izao fotoana zao dia mila paikady mazava tsara tokony ataon'ny fitondram-panjakana satria raha jerevo tsara fa misy fitavozavozana be ka raha tafiditra eto amintsika zany hoe variant anglais zany ary jerevontsika atseminosy Maurice am'izao fotoana zao efa tafiditra any ary zay no natonga ndrareo nanapa-kevitra miverina amin'ny resaka confinement ka raha eto amintsika firenena efa marefo itya no tratran'izany de anahoana nefa raha tsika malala tsara fa ny firenena efa misy 172 pays 270 firenena zao efa miroso any amin'ny fanatanterahana ny atao hoe vaksiny satria misy ny vaksiny hitandry zareo allemand zany le Pfizer ao ihany koa le Sputnik hitandry zareo any Russia ny Sinoa koa efa nahita de ny anglisy koa efa nahita izay efa nahazo alalana tamin'ny OMS efa mivalide ny OMS dia inona ny antony hitavozavozan'ny fanjakana tsy andirana ny vaksiny eto Madagasikara satria ve manelingelina n'lay CVO ve izay tsy CVO zay tsy nahazo reconnaissance tamin'ny OMS de tsy ahiditra le vaksiny ka raha tonga eto le variant anglais de hoaiza zany tsika ity hoaiza tsika ity ka dia atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampomalala fa dia ny olona efa miazakazaka any amin'ny resaka fanaovana vaksiny ka dia manipy-teno anareo zany satria ny aina tsy nanam-piry dia aoka tsy hisy fitavozavozaina fa mila fandraisana andraikitra eo aminareo gouvernemanta manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena izany fampidirana ny vaksiny ary efa nytenindray zay fa de hoe teo indray moa ny fanapa-kevitra reo fa nareo mpanatanteraka dia variana loatra amin'ilay wairawaira sy ny lainga sy ny ronono atavy sy ny any amin'ny resaka fandokoana volomboasary mamaika anareo fa tsy any amin'le hoe sosialim-bahoaka ny fahantran'ny olona ny aretina mahazon'ny olona maty tsy lera ny olona tena maty tsy lera avy any Tsirabe zao nakatia Tananarivo namonjen'ity fivorian'ity ny alarobia fa mahita olona tonga de maty eny atatatra fotsiny zao iny amin'ny bypass rehetra iny de ahoana moa zany ka mila paikady mazava de mazava tsara zany fa tena potika tanteraka ny fiainam-pirenena kizo fara ny firenena ary tena mahantra de mahantra ny vahoaka ary zay de tsy maintsy miteny ary zay de isorako ny Ramatoa Panina ihany koa zay nytenen'izay hoe tsy mendrika ho député
zay député tsy manao tatitra fa tokony anao tatitra any amin'ny circonscription na lany azy ary rahantsika malala ary maheno nareo avako aby toatsirabe fa raha ohatra andeha anao tatitra ny député Michel ho eny amin'ny Macron de hitanareo tsara angamba fa ny beboty sy ny bekitana no nanakana de aiza zany ilay fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena nefa avy amin'ireny zany a no ahafahana maka lesona hoe firenena demokrata marina ve Madagasikara sa firenena inona no ilazantsika azy ka dia manatitratitra nareo mpitondra fa mahantra ny olona amin'izao fotoana zao a ary tena mahantra fadiranovana maty tsy lera averika ihany maty tsy lera ny olona satria rehefa makeny amin'ny hopitaly na ny fanafody tsy takatra na ny fanafody tsy misy a nefa tamin'ny fotoanandro ny ranatadiditsika fa nanana an'izany atao hoe mitsabo tena hatramin'ny terakara misy ny atao hoe kit d'accouchement zaraina ho an'ny olona kanefa amin'izao fotoana zao a de tsy misy tena tsy misy ary mavesatra ny andraikitra ny solombavam-bahoaka zay solombavam-bahoaka maheno an'izao satria eo ambaravaran'ny solombavam-bahoaka ohatra maka fanafody ary eo ny tena fanafody mahasitra ny fiheveran'ny olona azy fa tena vahoaka be ny taraina ny fahantrany ka dia tokony heritreritra ny mpitondra ka eto am-pamaranana moa zany satria mbola maro reto namako iresaka reto fa lasa mitana mitatsehitra lava loatra de ho faraparanako a ny voalaza satria efa maromaro a ny zavatra voalazako teo fa kosany a eto am-pamaranana de zao hoe aoka ny mpitondra iverina amin'Andriamanitra aoka ny mpitondra atoky an'Andriamanitra ary ifikitra amin'Andriamanitra fa rehefa ny mpitondra no miverina amin'Andriamanitra matoky sy mifikitra ary manantena de tadidio tsara fa isy fitahina irotsaka ho an'ilay firenena fa rehefa ny mpitondra no mioko amin'Andriamanitra de tadidio tsara fa aka référence ao amin'ny baiboly ahako ao amin'ny Osea toko 4:1 voalohany ka hatramin'ny 7 de manainga anareo avako aby mba avakio io hoe Osea toko 4:1 voalohany ka hatramin'ny 7 fa de voalaza tsara hoe mitomany ny tany ary tena mitomany ny tany amin'izao ora hitenenako zao tena mitomany satria maninona ny lainga ny vonolona ny alatra no manjaka ka tena mitomany ny tany ary reraka ireo rehetra mipetraka eo amboniny ka dia devoirantsika mianakavy avy aty amin'ny député avako aby a de mba vakianareo kely a io Osea toko 4:1 voalohany ka hatramin'ny 7 dia samotain'Andriamanitra indray a amin'ny manaraka indray avako aby a manao misimisy a fa mbola maro a ireo namana mbola hiteny ao arinako a fa dia ho aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny tompo makasitraka makatelina tompoko misy ohatra ny namana solombavambaoka zay nanolotra fitenenana ho an'ny tenako fa ny rira zafanatandray amty maraina ity atao anatin'ny fandarana Miara-Manonja tompolasy tompoko vavy manolotra ny fisaorana zay efa nentin'ireo namana marobe teo aloha koa atsika zay mpiaino anyity fandarana ity manaraka izany ho an'ny eto antoerana ny any ampitan-dranomasina isika rehetrarehetra zay miezaka ny mahazo ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanadiadiana sy ny fizaram-baovao zarainy ty Miara-Manonja ity na inona zay mety fisoparana na mety ho fanenjehana na mety atao hoe tsy handehanana zany fandarantsika izany de miezaka mikaroka mandrakariva ny tompon'andraikitra
miezaka mikaroka mandrakariva reo teknisiana sy reo mpanetana ato amin'ny miara-manonja mba hahafahantsika mifanome vaovao, mba hahafahantsika mifampizara hevitra ary zay no isaorany tao anatin'izay roa volana teo eo zay nisin'ny miara-manonja dia mbola tafaradalana isika ary mbola afaka maneho zany hevitra izany na mifomba inona dia manana foana isika hevitra ahafahana mifampita sy mifandray amintsika avaoka malagasy reo eto atoerana sy any ivelany. Isaorana ihany koa reo teknisiana zay miketriketrika izany satria raha tsy misy reto teknisiantsika reto ihany koa miara mifanampy amintsika dia azo lazaina fa dia sahirakirana ihany niezaka zay oentin'ireo mpanetana izany. Fa ety am-piandohana dia anaovana kokoa zany satria amin'izay toerana rehetra alianay dia maro isika no mangataka izay kokoa izay ary maro ihany koa isika no mampita ny hafatra hoe courage aza memitra ianareo ary ataovy izay hitateranareo ny olana manjony ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mba ho fantatry zao tontolo zao, mba ho tsapany vahoaka malagasy tompo-pahefana, ho tsapany vahoaka malagasy tompon'andraikitra fa misy ny marary azy ary fotoana tokony hijorony sy tenenany ho sa izao fotoana izao ary dia mampirisika anay bebe kokoa ireny hafatra omentsika ireny hirosa amin'izay lalany fanehoan-kevitra izay ho tonga any am-potsofony rehetra zay manampana afaka mandray izay tandrify ny zavatra ambaranay ato anatin'izany miara-manonja izany. Ao anatin'izany isika eny amin'ny 17 hektara eny hotely izy io zay mampita an'izay hoe fisaorana, mampita amin'izay fijoroantsika izay hoe mahereza ary dia anaovana kokoa ianareo ny anitosy zay toerana zay fandehanana fifaneraserana eo amin'ny sehatry ny tsena dia anaovana kokoa isika tahaka izany ny Ambomangakely eny ao amin'ny toerana iray zay sady manao kiraro no mivarotra trondromaina mahafantatra tsara izany izy dia anaovana kokoa ianao rahalahy sy ireo rehetra mpiaino miara-manonja miaraka aminao ao anatin'io atelier io satria dia eo ny asa tandrify anareo fa dia miezaka ny manaraka ny raharam-pirenena amin'izay tena tandrify ary mizara zay hevitra rentsika ato anatin'ny miara-manonja isika ho renesin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ny zavatra nambarandreo namantsika zay nanio hevitra teo aloha dia azo lazaina aloha zany de hoe mahafinaritra ny fihetsika nasehoan'ny solombavambaoaka atsika ato anatin'ny miara-manonja satria dia nametraka izy ireo fa zava-dehibe zavatra izany ary nametraka izy ireo fa dia solombavambaoka mpandray andraikitra ny solombavambaoka ato anatin'ny miara-manonja ary dia niporofony izy ireo zany maro fa dia nanatrika ny fivoriana tsy ara-potoana zay nanomboka omaly reo solombavambaoka atsika ato anatin'ny miara-manonja na inona adihevitra mandeha na inona resaka mitrangy eto anivon'ny firenenany amin'ny hoe zao hoe tsy te sy ny sisy inona ny zava-misy nivon'izany fiainan'ny firenena izany ny tatitra aoriny tatitra dia ahoana ny toy an'ny miara-manonja mandray andraikitra ny solombavambaoka atsika tompolasy tompovavy ary zay fandraisana andraikitra ny solombavambaoka atsika izay dia mbola miporofona izany fa afaka miatrika ary miezaka miatrika ary tena handray anjara ao anatin'izany fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izany ny solombavambaoka ny miara-manonja mana-porofo fa tsy mitsoka ny adidy amanandraikitra napetraky ny vahoaka aminy tamin'ny alalan'ny latsabaty mpifidianana mivantana fifidianana zay hisolotena azy eo anivon'ny anteny miara-pirenena ny solombavambaoka ato anatin'ny miara-manonja amin'ny alalan'ny solombavambaoka tiako Madagasikara ary ny hamafy ny ady hevitra amin'izao fotoana izao dia tsy mampihemitra an'izy ireo tahaka ny hoe tsy maintsy manao tatitra zay miaona amin'ny vahoaka ary dia nitetezan'izy ireo faritra ary tonga teto Antananarivo dia tahaka n'izay ihany koa ny hoe na inona ady hevitra mandeha dia porofonay fa olona miatrika ny adidy amanandraikitra ny meny vahoaka zay ary dia nanokatra izany izy ireo. Mahafinaritra ny mahita an'izany satria tsy anisan'ny lay tompon'andraikitra zay mety manary ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny alalana fomba fijery tsy mitovy ny
atao anatin'ny miara-manonja tsy anisan'ireo manary ny adidy sy ny andraikiny amin'ny alalany mety ho fatahorana ohatra na lafin-javatra tsahaka an'izany ny solombavamboaka miara-manonja fa manam-pirofo hatrany an-trano fa miaraka ary tsy misaraka amin'ny vahoaka malagasy ary no pirofona izany fihetsika izany tamin'ny fanokafana zay no tanterahana omaly ny tiatsika ho resana amin'izany dia tsotra fotsiny amin'ny hoe ny fijoroana tahaka izao na inona endriny na inona amafiny ary na inona lalany antrehana eo anatrehan'ny zavamisy satria dia lasa apetraky ny fanjakana ho fahavalo ny etsika ataon'ny miara-manonja dia himbona ny rehetra ny hevitra hoe amin'ny fotoana rehetra dia mametoko any vahoaka malagasy fa eo hatrany ary mijoro hatrany ny ekipan'izany miara-manonja izany topilasy topovavy ary zay fomba fiatrehana sy fanaovana politika izay dia miporofo ny endriky ny tantara rehetra fa rehefa ny volavolaina amin'ny fomba fanaovana politika andeha amin'io lalan'ny fahasahina sy ny lalan'ny fitazomana ny rariny sy ny tsy ny makany amin'ny vahoaka izay ny fanaovana politika dia afaka ampandrosoana firenena izany ny adevitra dia afaka ampandrosoana firenena ary afaka tsara anitsiana ny dio an'ny androany hibanjinana ny lasa ary hiatrehana ny ampitso zany aneny nataon'ireo fanaovana politika maro ny tsesy teto Madagasikara ny antoko PSD teo amin'ny fitondrana dia nanana ny GSD na ny jeune social-démocrate izy no volavolainy zany antoko zany hiatrika ary ho tia ny fitiava-tanindrazany ary ahafantatra ny politika ny eton'ny antoko PSD tamin'ny fotoanandro tamin'ny alalan'ny karatra isanda sy ny politika ny kibo zay tena ny voizina sy ny entin'ny président Tsiranana tamin'ny fotoanandro tahakan'izany anko ny antoko arema teo amin'ny fitondrana dia namolavola amin'ny fomba fanaovana politika marina fa nanana ny mety ho fijeriny any matoderatsiraka ohatra tamin'ny fotoanandro ny amin'ny resaka ady amin'ny impérialisme sy ny neocolonialisme fa nametraka ihany koa nisy tanora marema tamin'izany fotoanandrany ary reny tanora reny no volavolaina hanana andraikitra lehibe ary hametraka an'izany mety hoe ho amin'ny fanaovana politika izany dia hitatsika ny zavamisy fa maro tamin'ireny tanora ireny no tonga tompona andraikitra samihafa teny amin'ny toerana misy azy ohatran'izany teo anivon'ny antoko MFM zay namolavolany mapika MM fa iza moa ho an'ny mpianatra ny université indrindra teto Antananarivo sy manerina Madagasikara tsy nandalo tamin'izany mapika MM zany rehefa nandrafitra ny adevitra rehefa nanao ny fanadihadiana sy ny analizy nanao ihany koa ny fomba fandalinana ny raharam-pirenena ary dia nisy ny hoe roze expert ary nisy ny fomba fisainana mihitsiny ara-politika nentin'izany antoko zany tamin'ny alalan'ireo famolavolana ny tanorany zany ary dia tonga tompona andraikitra samihafa izy ireny tateoriana ary nametraka ny hoe tandrazana tahakan'izany tanora monima ny rehetra dia mahafantatra tsara fa tsy nandalo sehatra ambony mialatsiny isika ndray mandreny monja jaune teo amin'ny tontolon'ny fiainana zay ndratovony no nitoerina nisy azy avy any atsimo fa zao ny fotikevitra ny entin'ny ray mandreny monja jaune dia naresy lahatra n'ireo tompona andraikitra samihafa sy ireo nandalo mpianarana ambony indrindrandrindra ireo mpampianatra teny ivon'ny université ireo mpandraraha ambony pasteur sy ny sisa hoe mety zany hevitra izany satria ny fomba fanaovana politika dia hevitra ny fampizarana hevitra ny fandresentahatra hevitra no edivana dia fahefana no anatanterahana n'izany hevitra izany dia namolavora tanora monima ho tonga tompona andraikitra samihafa tahakan'izany teo anivon'ny KDRSM ohatra ny KFM KDRSM nanana an'izany tarabo maraina izany ary namolavola izany satria tanora voaeritreriny tamin'ny fotoanandro ry Ramatozy Arbesala no nisehatra tamin'izany fanaovana politika izany fatatsika ry pastor Andriamanjato Roisara ary tena nametraka mihitsy ny amin'ny hoe hamolavola tanora teo anivon'izany fanaovana politika izany sy anana relève dia hitatsika ny tarabo maraina zany resahantsika izany satria maninona izany resahana everitsika ny hoe zava-dehibe ny finiavana sy ny fitiavana an'izany tandrazana izany ary zany mbola nijoroany teo anivon'ny antokotika Madagasikara ary mbola nametrahany izy ireo ny jeune team
ary na teo aza ny olana nitranga tamin'ny 7 Martsa 2024 zay nanetretena ndry matomarika Ravalomanina filoham-pirenena tamin'izany fotoana androzany hoe raha zay ny asony firenena zay tsy nizirizirina teo amin'ny tsy niziriziriny evo ny tazona zay fahefana zay mba tsy toviny ka taty Afrika samihafa satria fatatsika fa ny ka taty Afrika amin'izay tena fizirizirina arakevitra eo amin'ny fahefana izay dia niteraka ramandrika tsy tokony tsy foroan'izany rehetrarehetra izany dia napetraka andreo matomarika Ravalomanina fa zava-dehibe ary ho adininy tantara ho adininy tantara izay fanetretena sy izay fametrahana izay soa amboniny firenena zay sy ny fametrahana izay tombontsoa amboniny firenena izay dia niporofony zany hitatsika amin'izao fotoana izao fa raha nieritreritra fa handamina raha nieritreritra fa hanana fiainana vaovao hanana zany hoe tena paradisa vaovao zany Madagasikara dia mifanohatra an'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy mahita fahasambaram-piainana tsika raha ohatra ka zay na ny asorina ny Marika Ravalomanina tsy nahita amin'izany hoe tena fiovam-piainana izany tsika ka nitombo ny PIB sy ny fari-piainan'ny isam-batan'olona sy ny paosin'ny olona ary ny nahazo asa tsara sy manitra ho azy ny vahoaka malagasy tsy nahita an'izany hoe sandam-bola voatazona araka ny tokony izy izany tsika fa manodidina ny 5,000 sy ny 4,000 ariary izy amin'izao fotoana izao ary tsy nahita amin'izany hoe fifananana isokatra ho an'ny rehetra izany tsika ka hidinina ny prix fa hitantsika io ny zava-misy amin'izao fotoana izao izy any tsy mikaikaiky amin'ny vidin'ny menaka vidin'ny siramamy na vidin'ny ciment sy ny sisa sy ny sisa zay lay azo lazaina ambarantsika mandrakarivany hoe nisy fahadisoana teo amin'ny fanapahan-kevitra ny vahoaka malagasy nanao izany nisy fahadisoana teo amin'ny lalana ny vahoaka malagasy niarika izany ary misy fahadisoana teo amin'ny fijoroana teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany satria nieritreritra izy fa mba saodia kanefa zao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ka reny famolona volana antoko raha iverenina ko ny adevitra zay nresaka teo zay dia amin'ny hoe teo anivo ny antoko tiako Madagasikara ihany koa dia nametraka an'izay ary betsaka ireo jeune team zay nanana andraikitra marobe nipetraka mandrakariva amin'ny hoe ahoana ny banjinana izany tanindrazana izany ahoana ny ampandrosoana izany tanindrazana izany ahoana no hafahatsika mitondra ny apportsika na apport intellectuel io na apport physique io na apport inona io mba ho any ty Madagasikara itsika ety ka zay matimatesan'ireo ray aman-dreny teo aloha nanavitra izany firenena izany mba hoentitsika ho atao anjara polika zay eny amin'ny fomba fanaovana politika manangana tongo politika dia mametraka relève nisy anta teoriana tongo politika niezaka nanao an'izany mba mametraka izany antoko izany mazava-be amin'ny alalany hoe fametrahana an'izay tanora izay na famola volana izany misy manao an'izany ohatra ny antoko diasy de Madagasikara zay manana ny école de parti izy sy ny fikambanany tanorany izy mba miezaka mitsofoka amin'izany hoe tena antoko mba ho professionnel ao anatin'izany asana antoko izany ho amin'ny andraikitra zay hanomezan-tanana ny mpiaramonina sy hitondrana ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena fa raha mijerytsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena lavitra zay ny tany saintsika teo zay mihitsy ny fomba fiainana sy fitantanana antoko eto amin'ny firenena io hitantsika io ny tanora malagasy vonona miala tsinysika raha mitantara izany fa mba mantanytsika zao hoe iza moa zany zao le mba tanora volavolaina inona moa zany le endrik'ilay analizy na endrik'ilay fandalinana na le endrik'ilay fizarana ndraikitra samihafa ao anatin'izany antoko zany ary efa nisy fotoantsika nyresaka an'izany tamin'ny fandarantsika miara-manonja teo aloha ny amin'ny hoe sahirana saridalana lay fitondrana satria voalasa ny fonosin'ilay RD sy lay RK lay solom-bavoboaka sy lay be ny tanàna ary indrindrandrindra ty amin'ilay sénatorial ka tsy manana an'izay tena tompon'andraikitra sy olom-boafidy madidio avy amin'ny alalan'ny TGV zay hitondra sy hivoy amin'izay hevitra zarainy ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana amin'ny akapobean'izay dia lasa ny hafa ny mahazo vahana ary tsy gagisika raha mahita tompon'andraikitra zay tena miezaka
mitondra ny raharaha eto anivon'ny firenena satria manana velarana izy satria malemy ao anatrehan'izay lay antokony lay filoham-pirenena ary tsy manana an'izay famolavolana tanora sy famolavolana zay fandalinana politika izay fa fikambanana kely be da be satelita fikambanana kely be da be foroporonina manodidina azy dia reny ara tsy nanana culture politika akory ary tsy nandalo fandalinana lalina akory fa nohony opportunité kely samihafa dia tonga tompona ndraikitra ary tonga anaty lapa dia zany zava-misy amin'izao fotoana izao tsy misy fahadisotsika no miresaka amin'izany satria zay le opposition intelligente miverina amin'ny tantara isika dia miezaka amin'ny mandrefy ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe mahavita ve mitatana firenena amin'izao allure amin'izao situation izao ny fitondram-panjakana raha io ny antoko zay ianteherana raha io ny lalana hitondrana ny politikana hitantsika impirina novan'ireo mpikamana atao anatin'ny gouvernemanta moa ity fitondrana ity intelo sa inefatra impirina anao fikaroana amin'le hoe mitady cerveau ary nanova n'ilay directeur de cabinet teo anivony zany fiadinany repoblika izany tsarotsika ni zany tamin'ny fitondrana teo aloha matanjaka zany ary manao ny asa politika ho an'ny mifandaminana sy fiatrehana na anticipation ho an'ny hoavin'ny firenena sy fandalinany amin'izay mety ho fandrindrana ny raharaha anatin'ny firenena eo amin'ny tontolo ara-politika sy manodidina ny filoha zany dirikab zany nanana izany na dirikab mila na dirikab civil no any teo aloha ary misy pouvoir misy autorité tsara manaraka an'izy ireny rehefa mandeha fa zao tsika amin'izao fotoana izao dia varina ihany amin'le hoe tena misy manana andraikitra zay tena fatany ve l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amin'izao raharaha izao fa raha izao zavatra hitantsika izao dia mifanalavitra amin'ny hoe tena fitantanana ny raharaha-mpanjakana dia tsy gaga ho isika raha ohatra ka zay lizy satria tsy manana an'izay famolavolana amin'izay tena relève politika tsy manana famolavolana sy fandalinana ny amin'le zay zava-misy anatin'ny firenena izay ary betsaka anie ny ady ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ireny hitantsika amin'ny facebook reny hitantsika amin'ny hoe solombamboaka miteny amina lehibe ny faritra reny hoe izay no sahirana tamin'ity fitondram-panjakana ity fa tsy anareo gouverneur izy amin'izao fotoana izao ireny samy tompona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement tamin'ny fanebaka ireny tsy mampanina resantsika izany satria zany le azo lazaina hoe mampisavoritaka ny raharaha-pirenena mako dia resahana foana nareo miara-manonja manakorota fa nga miara-manonja no mitondra n'izany fivozakevitry ny ady samy ao anaty fitondram-panjakana zany fa nga ny miara-manonja no mametraka an'ireo staff rehetrarehetra eny anivon'ny départementa ministérial na eny anivon'ny primature na eny anivon'ny présidence ka mahatonga an'ireo olana samihafa ao anatin'izany institution izany tsy mandeha na fifandonana an'ireo samy olona zafady tsy miara-manonja zany fa zay le tiatsika tenenina hoe tsy nandeha araky ny tokony ho izy ary tsy nanao asana antoko politika sy fandraisana andraikitra politika fa nieritreritra ny hoe zahay no tompo-pahefana dia zay anaovana iazy ary anaopomba fanaovana politika amin'ny endriny vaovao zay dia zao amin'ny endriny zay tsy mandeha izy dia lasa génération slim génération hafa no mitondra sy mibaiko ny raharaha-pirenena dia lasa mandeha any amina resaka ndrandray adinakola nandrandray fifanandrinana ady an-tsena no hitondrana ny raharaha-pirenena dia tonga amina lalana tsy mandeha arak'ilay tokony ho izy le firenentsika zahay miara-manonja dia manitsy hatrany ny amin'ny hoe ireto misy zavatra tsy mety ireto misy zavatra tena fandritry be ny firenena ary izao kosa ny zavatra tena mba tokony ekenareo fitondram-panjakana fa tsy nety preuven'izany ohatra ny hitantsika izao dia matoa matanjaka miveriny zao covid-19 zao dia tsy voafe ilay fitantanana ny covid-19 ao anatin'izany tompona ndraiky mpanjakana zay nanana ndraikitra tamin'izany ary tsy afa miala amin'izany rehefa miresaka covid-19 itsika satria manina moa zany miverina amin'izao fotoana izao ary nambarana namana teo hoe aiza lay nambara fa manana CVO ranontsika manana CVO vovontsika ary manana CVO gélule isika préventif curatif ny CVO ary nanaovantsika fankalazana mihitsy
ary nylazaina fa amatapitrisany litra ny CVO sy ny vahoaka nandray izany CVO izany. Aiza nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Lasa karazana marketing, ary io zavatra mbola nametrahantsika fanontaniana trano ny hoe ny orinasa izay nivarotra an'ireny CVO reny raha rano resantsika na vovony. Ny teo anivon'ny Bionex ohatra na ny kompania Vijara dia hoe reny ve no tena mpanodina mivatana sy mivarotra sa ny fanjakana sa mpiara-miasa amin'ny fanjakana. Tsy mbola azontsika mazava ny valin'izany fanontaniana izany. Fa raha ohatra reny ka privé no mitantana azy dia tsy lôzika raha ny fanjakana manao marketing. Mila hazavaina ho an'ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany tompolasy tompovavy satria mendrika fantatra izany ny vahoaka malagasy. Ary raha miresaka an'ity Covid-19 ity isika, marina fa andraikitry ny rehetrarehetra sy ny sambatan'olona no miady izany sy misoroka izany fa azadinoana fa ny fitantanana mba hanamora ny fiainana sy fandrindrana tiady amin'ny Covid-19 ity dia nisy antoka na nisy fatokisana nomen'ireo PTF any Madagasikara ka nisy lelavola maro na mpiandraiketina tamin'izany. Ka misy andraikitry ny fanjakana ny amin'izany. Ny andraikitry ny fanjakana teo amin'ny Nanabe, ny andraikitry ny fanjakana teo amin'ny fampitana sy fiarovana amin'ny vahoaka, ny andraikitry ny fanjakana ny Tsabo, ny andraikitry ny fanjakana ny Karakara sy ny sakana izany. Mba tsy hisalovana ny andraikitry ny isambatan'olona amin'ny fanjakana dia nomena izay anjara tandrify ny fahefany sy ny adidy amanandraikiny izany. Fa io hitantsika io amin'izao fotoana izao matanjaka izany Covid-19 izany. Dia mpanohatra nomena tsiny hoe te izao, te hitantam-bola, te hitantanao. Rehefa miteny président Ravalomanana dia lazaina fa maheno fofom-bola fa te hitatana, efa nanambary izany Andriamatomarika Ravalomanana. Fa tsy izany mamaiky fa ny edivana an'ity Covid-19 ity. Ary mba handraitra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana andro izany ny sosikevitra avy any anivon'ny fanoherana ny tarehany Andriamatomarika Ravalomanana. Saingy tsy noenona zany satria lay fanadroadrona ara-politika vokatry lay ny resahantsika, lay fanadroadrona, lay diabolisation, lay fanasoketana, lay fanivaivana sy fanambanin'olona no nivoizana nakaty anivon'ny mpanohitra. Rehefa miteny ny mpanohitra dia mihevitra an'izay. Inona moa tsy nazo antsika mpanohatra? Imbécile 6% sy ny sisa misy voambolana vaovao indray amin'izao fotoana izao. Ka izany rehetrarehetra any resahantsika hoe mba haitsio hoe mba hajerevo ny fomba fanaovanareo politika e. Tsy adalan'ireo antoko politika talohireo no nitatana ny firenena ampahitsiana sy ampahendrena ary namolavola tanora tena niainga avao anatin'ny antoko mazava tsara mba hananandraikitra amin'izany fitiavan-tanindrazana sy joro ary anina fasahiana. Fa raha dinina aminareo ny zava-misy mba mamolavola izany ve anareo dia angamba isika hoe fikambanana kely marobe ary miezaka ny manangana fikambanana dia misy parankely etseroa ny ao anatin'izany fitondram-panjakana izany satria ny tanjona dia hoe mba hakana ny fonony lehibe, mba ho te ho eo akaiky ny sohitany lehibe fa tena manao zavatra. Kanefa raha izao alio raha izao situation izao isika, raha izao lalany Madagasikara izao everitsika fa tena tsy ao anatin'ny fomba fitantanana sy ny fanaovana politika mihitsiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsika tsy miteny ahitsiny anareo, tsika tsy miteny hoe zao ataova satria tsy adiditsika miara-manonja zany ary ny safidiny tsy ameny zany koa tsika, fa ny anjarintsika fotsiny dia mametraka an'izay hoe fitsikerana sy fikororoana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izay dia ataontsika izay andraikitsika izay, raisitsika izany ary zaraintsika amin'ny vahoaka izany. Dia tsy mahazaka izany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia mametraka antsika ho fahavalo, dia mametraka antsika ho tena tsy azo raisiny eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy angambany satria izany tena mafahavalo izany dia tahaka nyreny hoe olona tena ratsy eo anatrehan'ny tantara ny anivon'ny fanoherana. Nefa dia zao ny andraikitra raisitsika. Hita amin'ny fitondram-panjakana rehetra teo aloha dia fantatsika fa na dia tsy nisy aza ny fanomezana sehatra ho an'ny mpanohitra teo amin'ny sehatry ny lalàna dia nalalaka tamin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra sy fijoroany
ny mpanohitra amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany natanjaka ny ady ny PSD sy ny KDRSM ny KFM fa zao afaka naneo ny heviny kadera tamin'ny fotoanandro zay naneo ny heviny natanjaka ny ady ny arema sy ny monima sy ny MFM fa zao afaka nivory afaka naneo ny heviny na tsy nanana sehatra teo amin'ny lalàna aza ny fanoherina tamin'izany fotoanandro zany ary tsarotsika fa ny nisokatra izany taty amin'ny 1 ary mbola nambarantsika teo amin'ny tambarinandrina io no nanaovan'ny FN eo na nipiasa mpanjakana tamin'izany fotoanandro zany fa ny hotevitra ary nalalaka tamin'Andriamatoa Zafy Alberantatna sy Andriamatoa Deratsiraka teo amin'io Ambodizatovy io no nitsangana ny SFFF tamin'ny fotoanandro nitenenan'izy ireo tsy mety eto amin'ny firenena ary mbola io Ambodizatovy io topilasy topovavy ny mbola nijorony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ny amin'ny tatana ny fanehoteviny hoe misy tsy mety eto amin'ny firenena dia samy nakalesona ny rehetra hoe mba tsy ho tonga an'izany fidinina an-dalambe sy ny zavatra manano sarotra ho an'ny firenena mety hiteraka krizy zany dia aloha apetraka ny statut de l'opposition dia havoaka zany décret d'application izany ka mba hiasa araky ny tokony ho izy ny fanoheriny eto Madagasikara satria nakalesona tamin'ny lasa itsika ho an'ny krizin'ny 71 tany androy ho an'ny krizin'ny 72 ho an'ny krizin'ny 91 ny krizin'ny 2002 krizin'ny 2009 2018 fa dia mbola io ny zava-misy hitantsika amin'izao fotoan'izao tsy manana sehatra ka azagaga isika ary ohatra ka mitady sehatra hitenenana ny fanoherana eto Madagasikara satria nale lalàna aza ny volavolaina mba heverina fa ho soklan'izany démocratie zany de la statut de l'opposition ary nekena tamin'ny débat contradictoire tamin'ny 2018 tamin'ny fifidianana fampelezan-kevitra filompinena ekena ny sy ny fanoherina sy ny lehibe ny mpanohatra dia tsy tanteraka zany satria lay respect an'ilay parole donnée tsy mipetraka araky ny tokony ho izy dia lasa izao lay lalana fomba fanehon-kevitra tery zao fanehon-kevitra ataontsika izao satria na isika ara tsy afaka misehatra amin'ny canal sat amin'ny parabola na amin'ny star times akory tsy malalaka tsara tsika manao hevitra satria betsaka ny intimidation betsaka reo karazany fanenjehana hatao sy fampiororona amin'ny endriny samihafa dia sahirana isika kanefa mikarikevitra isika na io anaty trano amin'ny ainao manjery sy ny fahita lavitra na io amin'ny kianja zay ny heverina hanaovana izany dia tsy afaka manao izany sehatra ny fanoherina satria akatona sy tereniny fitondram-panjakana zany fananana sy fanehon-kevitra sy ny resaka demokrasia zany so ihany aloha fa misy tompona ndraiky mpanjakana zay fa namberimberina ny oronam-peo mitantarany hoe droit absolu ny miteny ny mihetsika ary ny manao zany fidinana an-dalambe zany mitovy amin'ilay naneho hevitra ny amin'ny droit absolu ny manao tatitra ho an'ny voaka malagasy ka everitsika fa raha mbola mipetraka zany adevitra zany ny amin'ny hoe rehefa tsy misy ny sehatra zay amezana malalaka ny fanoherana haneho ny heviny sy henona azy dia mitady ny option amin'ny alalany zay mety handraisany vahoaka ny heviny fanoherana zay ma opposition intelligente azy dia mampiasa izy ny endriky ny liberté d'expression mampiasa izy ny endriky zany fahalalahany ny asa fanaovan-gazety zany mampiasa izy ny endriky zany démocratie zany mampiasa izy ny endriky zany fanajana ny zon'olombelona zany zay no atao hoe fomba fanaovana politika zay mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka sy mifandraika amin'ny zavatra takiny ny vanim-potoana ny firenena ka tsisy mihitsy ny tokony hoeloka zay mety hanenjehana ny miara-manonja na hanenjehana ny fanoherina amin'ny akapobeny fa lalao madio zany ary normal zany fa ny fitondram-panjakana no adidiny mametraka amin'ny fomba fanaovan'ny politika sy ny fahaizan'ny politika mba tsy miverin-dalana fa miezaka manatsara ao anatin'izay hoe tena izao le professionnel na professionnalisme ao anatin'izany fomba fanaovana politika izany sy mamaly izay filan'ny vahoaka izay ka isika zany amin'ity androany ity dia mba tia hanipy an'izay ihany amin'le hoe raha malalaka ane raha napetraka araky ny tokony ho izy ny tontolon'ny fanoherina eto Madagasikara
de veritsika fa tsy tahaka izao sy fanambaninana sy fanivaivana sy fanaovana tsinitsinina ny mpanohatra izao ny fitondrana ny hevitry ny mpanohatra sy ny momba nyfanofanoreny eto Madagasikara zany mpanohitra zany any ivelany any ampitan-dranomasina any de tena diafana mihitsy tena enona ny feona mihaino an'izany Jean-Luc Mélenchon zany ianao any Frantsa tena enona zany mihaino an'izany Marine Le Pen zany tamin'ny andro ny rainy taloha Jean-Marie Le Pen tena nihaino an'izany ny fitondram-panjakana tahakan'izany amin'izao fotoana zao any Rosia mpanohatra amin'ny Poutine misy mipotra amin'izao fotoana zao ny any Venezuela mafy ny ady eo amin'ny Juan Guaido sy nga Nicolas Maduro fa mihaino izany fampihaino zany adevitra normal zany ary mamesehatra ho an'ny rehetra any hevitra fa zao ho antsika eto Madagasikara dia famonoana ny demokrasia zay nidivana tamin'ny 1 sy ny talohan'izay na tamin'ny 9 ny fanenjehana ny fanoheriny eto Madagasikara famonoana ny fahalalahany faneho-kevitra sy ny vahoaka tsy afantatra vaovao ny fanampenam-bava ny fanoheriny eto Madagasikara raha am'izao endriny zao ka engany mba hisy aino mba hisy andray ary mba hisy anitsindiany ka ametrako zava-dehibe ny amin'ny hoe ny fitondram-panjakana manao ny ataony ny fanoherana manao ny asany ny vahoaka amin'izay fotoana zay mamantatra ny tokony ataony ary maka lesona ny amin'ny hoavy satria raha zao zavatra iaina amin'ny firenena izao dia mipetraka hatrany ny hoe mba tsy ho tohatra fiakarana itsony eneny vahoaka malagasy ka hanaovana amin'izay révolution diso izay fa mba andeha amin'ny lalany tokony ho izy amin'izay ary tena metraka amin'izay hoe Madagasikara tanindrazana zay ary vahoaka tompahefana zay no amaranako ny fanadidina sy ny famakafakana sy ny fanazava-kevitra samihafa amin'ity androany ity anaovako ny fionana amintsika indray zany amin'ny manaraka zay fandarina miara-manonja ihany isorana ny solombamoaka zay ny fandrimby nandray fitenenana teo isorana ihany koa itsika zay mpiaino marobe isa tokantrano zay ny aino ary mandefa ny afatra samihafa na amin'ny alalan'ny antsoantarby na amin'ny alalan'ny MP na amin'ny alalan'ny fangatahana fionana amin'ny vatana izany satria samy sary-piaro amin'izany raharam-pirenena zany isika rehetra isaoranareo tompolasy tompovavy satria dia samy tomponandraikitra itsika io ohatran'ny manao famadihana ihany rehefa manao famadihana dia samy mandray zay tandrify azy ny rehetra ao ny mandeha makarano ao ny mandeha mitsipombary ao ny mandeha makakitay ao ny mandeha mitetikena ao ny mandeha mikarakara ny latabatra sy ny seza isan-karazany ao ny manasa vilia sotro samy mandray ny andraikitra tonga dia tandrify azy tsy baikona zay le hoe mihevitra ho tompondrara avokoa isika rehetra ka mandray ny tandrify atsika satria mahafantatra isika fa tsy maintsy avotana ity firenena ity tsy maintsy karohana ny hevitra hivoahany Madagasikara ao anatin'izao fantrana izao ary tsy maintsy atao ny hijoroana raha mbola misy ny fotoana tokony hijoroana ho an'ny tandrazana tompolasy tompovavy isaorana isika rehetra manantitra ny arahaba ary mirarina ny sosony tsara rehetra ho anareo mpanaraka ny fandaharana miara-manonja raha ny fisotron-draram-pirenena amintsika miteny zao dia mahavalalana ny hanao famakafakana mikasika izany satria dia sarotazaina makavana ny zava-misy eto Madagasikara amintsika miteny zao satria tena tsy hita hoe hafoy tsy hita ho antenainy satria dia ronana ny vahoaka malagasy 5 tamin'izay tsy hita izay antsapazana manoloana ny mpitondra fanjakana zay fantatra fa mitady ho vaky-bao rehefa mahita ny filoham-pirenena ianao no handeha hitokana kianjana adana gola dia valalana rehefa hitsara mantsy ny vanim-potoana zany hoe ny regime anankiray mitondra firenena dia tsaraina amin'ny fihetsika sy ny asa ataony izy rehefa iresaka ianao ny endrim-pampandrosoana lehibe teto ambonin'ny tany ohatra zay
fantatry ny ankizy malagasy sy ny malagasy amin'ny akapobeany a de zany Arthur le Grand zany no tena azo lazaina hoe mpitondra fanjakana lehibe satria tena le Grand mihitsy izy ary de hita ny rayonnement zany hoe ny famirapiratry ny endrim-pitantanana izay netiny namakivaky any Eropa ray manontolo ary rehefa mahita ianao an'izany atao hoe Napoléon zany de mahafantatra hoe zany tsy olona zany ary tsy hoe amin'ilay famirapiratana tsy amin'ny hoe ilay supériorité ny la Frantsa fotsiny zany fa tena ilay fepetra rehetra raisiny dia hita fa de mivantana any amin'ny maha-olona ny olona maha-frantsay ny frantsay satria rehefa hitany fa tokony ho atosika ny fiompiana koa tany Frantsa tamin'izany fotoana zany de namorona fotsiny izy ny édit royal mikasika ny hoe pot-au-poulet de tsy maintsy mihinana koa ny fianakaviana frantsay rehetra farafaratsy ny isaky ny alahady de hitatsika amin'izany ny fepetra raisin'ny olona ianao zany na ohatra ka amina firenena ohatran'ny Madagasikara manana ny maizy azy ty Madagasikara tsika ty fa isika mihitsy no manakelikely an'ity Madagasikara ty rehefa miresaka ianao ny olona tena hoe nanana ny rayonnement tena hoe tena nikena hatrany États-Unis tany amin'ny université ny Seattle de gaga mahita hoe andrenam-pomberina rabe arivelo ianarana any ka raha miresaka n'andrenam-pomberina ianao dia ombala be maso no fomba nylazana n'andrenam-pomberina zany hoe ombala tsy azonao fitapitahana mihitsy fa lehibe maso ny ary afaka mijery ny kivantotandrika rehetrretra any anatin'ny adiny ombala de ny malagasy rehefa miteny hoe azavarina amin'ny adina akola fa ny adiny ombala hatrehana de fantaritsika fa ny ombala io zany a tany amin'ny vanim-potoana sasany a dia karazany hoe tena zay olona andeha hiary arena anazava étymologiquement ny zavatra tokony ho fantatry ny olona fa ny dikany atao hoe harena ngeka andeha hiary eny tamin'ny andron'ny ralambo zany a zay mbola dimy omby tamin'izany fotoana zany a de ny mamolaka jiolanomby de tena manahirana mihitsy tamin'izany fotoana zany fa mila lehilahy tena sa makandraikitra satria mbola omby ny omby tamin'izany fotoana zany any amin'ny faritra moa izy de barea ny omby zany ny ankoala sy ny etsetratsetra fa aty amin'ny avotan zany izy tamin'ny andron'ny ralambo dia io zany a no atao hoe tena fisedrana ny mahalehilahy zany hoe mahazo omby lahy zany ary zay no natonga ny le hoe omby taty ampovoatany zany satria rehefa miarerena ny olona de manao vala moa zany a de hoe tsy omby tsony de zay no natonga ny omby io tamin'izany vanim-potoana zany fa ny fitombohan'io zany étymologiquement zany de lembe anaran'io ary teny indonésianina izy io malais indonésien de naisitsika am'le zay no natonga n'io anaran'ny ralambo hoe ralambo fa tsy hoe le lambo araka ny fomba fijeritsika azy zany a no natonga n'io anaran'ny ralambo de any amin'ny fokobara any amin'ny foky rehetra de fantasitsika fa ny fahafahana mihaza omby atyarena moa izy zany de lasa ohatran'ny hoe tena le virilité n'le lehilahy mihitsy a amin'ny andro efa madiodio zany de lasa ohatran'ny hoe mangalatr'omby zay ny tena fandehan-draharaha zany a eo amin'ilay fotom-pisainana malagasy ary zay fotom-pisainana malagasy io zany a de fotom-pisainana iraisany zay satria niditra avy any Fort Dauphin iny zany ny fotom-pisainana nitondrany zany tamin'ny alalan'ireo sanskrit reo olona niteny sanskrit niditra teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany reo indiana reo niteny sanskrit ny tranainy indrindra ary ny akabeazany io teny tandroa io de avy amin'ny teny sanskrit io ary ny atao hoe latin malagasy zany de niteny tandroy
rehefa mahay miteny tandroy ianao dia mahay miteny teny malagasy teny ny dialekta rehetra eto Madagasikara zany dia hainao azy. Zay no mahatonga ny havako honorable Razarapera mahay miteny teny paritra rehetra satria mahay miteny atandroy izy. Dia tsetsatetsa tsy aritra iny fa ny tiana ampahara ao anatin'izany hoe variana amin'ny adina gola ny filopitarika ny firenena ary tena manahirana zany rehefa votany amin'ny Colisée zany a dia mandeha miazakazaka makany amin'ilay tokotany fidininy akoho ary tadio tsara fa io tany nametrahana ny Colisée io a dia anjorana koa ny anaran'io aminay gasipetaka zany ary ao amin'io anjorana koa io zany tsy fanorenana zavatra tahaka an'io. Efa nanandrana nanao teo ny mpanjaka sasany a nanandrana nanao lapa fa mirodana ho azy dia ny dikan'izany a raha tsy mirodana araka ny tokony hirodana no volam-pirenena ny lany tamin'io a misy tokony hojerena io a ahoana ny fomba ahafahana tena mamerina an'izany vola rehetraretra zany a fa saingy izao zany ny tena zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy misy famerenan-kasina amin'ny lafiny rehetraretra zany ary raha ohatra zany ka tsy mirodana amina ampohany io a dia mifanjakana no efa mirodana symboliquement ary aokatsika tsy ala amin'izany mihitsy hoe io ndray ary nrenjady fa mikiresadresaka zavatra hafahafa tsy zany mihitsy tsy hafahafa tsy ezoterisme akory ary zany resahako zany fa tena fomba ny ainana teto ambony tany ary ny olona manao an'ireny Colisée reny dia tadio fa manao pieux humain zany hoe misy olona mihitsy ajoro any amin'ny fototra farany any a milolohan' io zavatra io be dia be ny tantara romanina miteny an'izany hatrany amin'ny grika tantaran'izany lafin'izany dia anjaratsika no mahita hoe tsy misy miteny an'ny président république hoe voany tamberitany izy a fa eo anelanelan'ilay Colisée sy ny terrain adina koa misy elanelany be mihitsy ary tsy fantatro izay mpanolo-tsaina nanolo-tsaina an'izany lafin'izany hoe azo atao no manao an'izany lafin'izany a fa any amin'ilay fenitra hitantanana ny fiainan'ny firenena dia fahadisoany zany ary tena tsy sanatry raha izy ny manetry ny tenany dia azo azy ny azy fa ny firenena tantanany mihitsy ny tena mietry manoloana n'ilay symbolisme zava-dozy zany eo amin'ilay management na firenena ary anaovana azafady tany amin'ny vanim-potoana sasany Radamateur dia lazaina moa nabangaina tamin'izany fotoana izany ny hoe mivarotra ny tany tamin'ny vazaha sy ny etsetretsetra ny antony tena nanan-kendana azy zany moa famonoana mpanjaka fa tsy hoe le fonina natr' izany fa kendaina dia fantatsika fa tsy zany izy nanao ny fomba hitantanan'ny fiainan'ny firenena tamin'izany fotoana izany a dia manao duel rehefa misy délimineur zany a dia manao duel ny olona satria fantany fa ny tena déli be dehibe mihitsy ny tranga teto amin'ny fiainan'ny firenena dia ny andriana sy ny voala tsy mandoha volany ny ery ambany tanàna satria tsy mahavita n'ilay asa vady zany tokony atao eny ambany tanàna dia fantany fa tsy avoan'le eny ambany tanàna mihitsy rehefa ampanaovina duel dia azo ny volany eny ambany tanàna satria tsy te hiditra izy satria ny taty amin'ny farany mantsy nanjary lasa zalandafy-avaratra no lasa mpanendry-mpanjaka dia sady natahotra ny endrina izy izay tompony mietra natahotra izy lay conseil de l'or collège de l'or zay rehetra zany a no manendry ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany satria izy aloha ny tanany primature dia nanaovany ady apetsehiny oatra zany hoe lay duel zany tsy azo ampitoviana mihitsy ampiadina kolaty izy ary tsy azo ampitoviana koa amin'ilay Colisée symbole mihitsy zany a raha Radamateur tiana hotratrarina amin'izay lafin'izay fa tena fahadisoana repère eo amin'ny fomba fanaovana ny fitantanana ny fiainan'ny firenena everiko fa azonareo ny tiako ambara amin'izany lafiny rehetraretra zany satria
tsy maintsy misy any ny fijoroana eo amin'ny fomba ametrapetrahana ny fiainan'ny firenena fa tsy azo anaovana akandasy na akapobatana fotsiny ny fomba fanaovana ny fiainan'ny firenena. Ny fiainan'ny firenena tompoko dia misy 5 tapitrisa mahery no tsy maintsy loloavinao atapony loha. Ary raha ohatra ka tsy hainao ny lolohan'ireo atapony loha dia aza mieritreritra tady anongam-panjakana indrindra ireo olona reo niodina aminao. Ary tadio fa raha mbola tamin'ny andro fahampanjaka raha teto Madagasikara dia izao mifandeha indreto soa ny erana. Tsy nisy nandidy dia homana izany mihitsy teto. Marina fa any anatin'ny fahampanjaka dia izay tenin'ny mpanjaka no lalàna. Fa amin'izao tsika miteny izao nge ao amin'ny Assemblée nationale manao ny lalàna izany hoe représentation démocratique izay omen'ny olona n'le fahefanao amin'ny fanaovan-dalàna zany no ahafahanao tokony hanatanteraka ny raha rehetrrehetra eto Madagasikara. Ary nidika n'ilay symbole hoe ny président ny république mandeha makeny amin'ny fanaovana adina kola. Ny adina kola tsy hitako izay maharatsy azy satria io dia passe-temps ny olona manao an'izany. Misy miondana amin'izany mihitsy ary miteraka hareny zany satria ny akolam-piady anankiray nge varie eo amin'ny 3 millions de francs hatrany amin'ny 20 millions de francs, 25 millions, 30 millions arakaraky n'le tena hoe chance sy le heridika tokony hoentin'le akoho eo amin'izany tany filokana zany. Dia amin'izany zany mety fa amina endrika fitantanana Madagasikara amin'ny ankapobeny zany dia tsy mety. Dia rehefa mijery ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia amin'izao tsika miteny izao dia ohatran'ny alaim-panahy miteny an'izany hoe te hanao fanamboarana ny tsenan'ny Kom ny ben'ny tanànana Antananarivo izay olona Rajoelina dia avy hatrany dia miteny hoe 8 volana no anaovana an'io mialinareo amin'ny Zoma. Fa olinony tsika rehetra manao an'izany fomba fijery sy fomba fisainana sy fomba fitantanan-draha tahaka an'izany. Ahoana zany mandritra ny 8 volana? Inona ny plan ataonao amin'izany lafin'izany? Tsy misy plan mihitsy hoentin'ny fanjakana manao an'ilay hoe ity zany ny plan de substitution na compensation zany hoe mba hoentina tolo-tanana na hoentina mameno banga amin'ireto olona mandritra ny 8 volana. Efa nitarainan'ny olona izay mpanao asa tanana izay izao ahoana zany hatrany analaka hatrany amin'ny atelier ahoana ny foatrano sy ny etc. Dia tsy ao anaty lohan'ilay fanjakana zany hoe zany angeny atao hoe gestion de l'État. Tsy manao gestion za zany zao boko sy eto Antananarivo dia te hanao anamboatra ny kioma dia tongisika fotsiny kioma ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy miala ny olona. Nga zany no fomba fanaovana fitantanana ny raha. Tsy zany mihitsy ilay olona aloha no fidinao izay vao ny terrain Kom. Ilay olona mihitsy no fidy anao ary ilay olona responsable devant an'ilay olona ianao. Ary tsy hoe reo ange olona tsy mipetraka eto tanànana Antananarivo fa ny ivelan'ny tanànana Antananarivo. Mba atao hiakatra eny ambonimbony eny amin'ny lanitra eny ary ny tanànana Antananarivo izay tantananao mba tsy hahafahan'ny tanàna manodidina sy mivoaka ny Madagasikara izay miandrandra fa ity Antananarivo ity no atao capitale de Madagasikara. Manahirana no miteny an'izany teneniko amin'ny fomba tsotraotra zany ilay izy fa le misy an'ilay complication be dia be ao anatin'izany rehetraretra izany tsy takatry le mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Dia variana ianao no mijery an'izany lafin'izany hoe inona marina zany le eto ataon'ilay fanjakana eto an-tanànana Antananarivo. Dia tsy fantatra moa zao le ao amin'ilay kianjan'Ambohijatovo efa nijoalajoala zay ao zay ny parka botanika na hoe tsy ny adilarana anakotsony ny mpanohitra amin'ny ankapobeny sy ny député mpanohitra dia asa rehefa mijanonjanona indray ao zay na ahoana fa ny olona nge mijaly be amin'ny lalana Ramose. Ny olona nge Ramose be dia be mihitsy ny zavatra tena manahirana tadidio fa tena nidoran'ny tarika Andriamatoandry ny Irena Rajoelina ny usine sy ny fivarotana
nananany maro karavalymanana tamin'ny 2009 fa nanao aide sociale ny groupe ty koa tsy navelany no tena vavatakitsy ny piasa zay tena mbola te hijanona ary mbola manao promesy ny tiako fa tena mbola tokony ho alohany reny fa manomboka zao zany noho ny efa naverin'ny fanjakana rajaonaromapianina hiasa ny groupe tiko de fa mandoka rama zaza ny piasa mihoatra lavitra noho ny afara zany ny groupe tiko amintsika amin'ny teny zao zany ange no atao hoe tokony ho ataon'ny fanjakany matoa zany ianao nandray an'le fanjakana après an'le dorotrano sy mivakitrano be de vonona ianao nanao an'le chômage partiel fa mbola ny société ndray manao an'le chômage partiel ny olona rehetra very asa ange eto Madagasikara anisan'izany reo amikomoniny reo mandritra ny valovolana de tokony manao compensation amin'ny alalana chômage partiel ianao angahanao manao an'izany ianao nga manao garantie any amin'ny banky tsy eken'ny banky akory ary ny teny nataon'ny président république hoe tokony ho ampiana ny vahoaka malagasy mandritra ny confinement voatery namorona tany amin'ny knaps de tany amin'ny knaps moa zany zao tsy fantatra intsony zay fa lehany hoe makaisa ny makaisa fa de ohatra ny tsy hitavoaka teo zany le raha any amin'ny knaps amintsika amin'ny teny zao de efa ny teniny zay hoe sahirana ange ny fanjakany ho sahirana ange io fanjakany io e de mba tsy te ho responsable ny banque mondiale mandatsaka ny filet de sécurité io am'izao tsika amin'ny teny zao fa ny déblocage ny aussi filet de sécurité io koa mbola nahirana fa ny tena mbola problème anatin'izany de mbola nampitrotraka ny trosan'ny Madagasikara io ary rehefa manampitrotraka ny trosan'ny Madagasikara io de tsingevana indray ty volantsika ty de nyeo ihany ny eo zany nyeo ihany ny eo ary ny fahaseranana de mbola tena kabarin'ny ray Manonja zao le député nambanivohitra zay kabarin'ny ray Salama fa kabarin'ny ray Manonja zany zao fomba ilazana azy manomboka zao hoe ahona marina moa zany ty tsika ty eo fomba hiatrehana ny fiainan'ny Madagasikara efa hiditra ny anatin'ny fampiasana ny loi de finance initiale tsika zao ao ve ny vola sa tsy eo misy ve ny vola sa tsy misy ahoana ny fomba anatanterahana ny raha de eto de misarika ny saina kely ny financement ny bourse ny mpianatra raha ny anatin'ny rubrique ny budget de l'état de ny anatin'ny subvention izy io ary matoa zany tsy ho ivoly io a de nysariana nanaovana réaménagement any amina lohateny hafa na titre hafa zany a intitulé hafa ny io volan'ny mpianatra io fa tsy possible mihitsy ny hoe tsy ho ivoly io de rehefa nytenenina moa ny sazonazo an'le recteur tsy recteur fa ny président l'université Thomasina hoe nampiasainy tamin'ny zavatra hafa ary etsetretsetra ny vola izy efa miteny hoe vola ray volana ihany angeny tonga tao anatin'ny kitapom-bolan'ny université de manahirana zany de ohatr'izay nohan'le président l'université raha Madagasikara ve zany le vola satria mikolay daholo ny mpianatra eraky ny université eto Madagasikara vao nanao ny azy zao ny tany Ambatondrazaka laza hoe tena tsy nahazo vola zay de nilahatra nidina an-dalambe de nanao filarana pasifika ny olona so ihany fa tsy variny eto Antananarivo dolodolo le debasy rehetrarehetra am'izao tsika amin'ny teny zao de tsy tonga tany Ambatondrazaka ny lalana radio ratsy am'izao tsika amin'ny teny zao a tsy maintsy manao heliport zany vao tonga ny roplanina mihitsy a ahafahana mitatitra an'ireo miaramila ireo a de alolo nitaterana ny vehivavy anotrinotrina ramatoa miaratra joelona tany Antsiranana ny roplanina mba ahafahany mba manatanteraka ny valimasa de ohatra ny hijanona sady efa ohatra ny be kritika be ao anatin'le fomba fanatanterahako an'le raha zany fa tsy mikritika fa milaza ny zava-misy a de mitondra ndraikefa eo amin'ny fomba fiainana zany atao hoe raha-pirenena eto Madagasikara zany a de hitatsika fa tsy mandeha amin'ny laon'ny rara ary rehefa tsy mandeha amin'ny laon'ny rara ohatr'izay a dia anahirany ty taony ty
tena nahirana be ty taony teto Madagasikara. Ny Covid zany zao dia efa mamely mafy any Mahajanga, mamely mafy any Tomasina. Ary nefa moa zany a ny fivezivezen'ny taxi borosiny any dia tsy misy régulation zany a, fa nisafidy an'ny fahatsapatenan'ny olona rehetrehetsika ao amin'ny fanatanterahana zany. Dia izy indray zany tsy mahatsapa-tena amin'izany. Misy gelra ve zao any anatin'ireny taxi borosy dia misy gelra ve zao any anaty taxi, dia misy gelra ve any anatin'ny bus eto Antananarivo ve zao, dia mba makao amin'ny be masy ve zany zao tondrahana DDT reo taxi be dia be zany rehetrehetsy zao, manana DDT ve zany zao ingambery sy be sekoseko be hoe andeha andravan'ny ry amin'ny kianjan'ny komina eo. Dia nietsetsetsetra izay tokony mbola tany sain'ohatran'izany zavotany manerana n'ity Madagasikara antsika ity. Dia mba conseil d'amis zany no resahako ry zandry kely a. Conseil d'amis mitombena tsara se, ary mijoroa mba tena mba omba lave maso fa aza manao an'io raha hafahafa io fa tsy mety io. Ary everiko io fa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy anapahana hevitra eto Madagasikara ny amin'ny hoe mahazaka fanjakana ve sa tsy mahazaka ty fanjakana ty a, fa tena mampitahotra mihitsy no miaina eto Madagasikara raha izay zavatra tsotsotra kely izay no miresahako teto. Zay no kely fantatro indray androany, dia amin'ny manaraka tsika manao misimisy zao raha tompoko. Dia miterina ny arahaba ho antsika rehetra, faly mifankahita amintsika rehetra indray amin'ny alalany zao fandaharana zao a, ary mikobakoba-tanana ho antsika rehetra na ny eto Antananarivo sy manodidina, ny anivon'ny faritra Roamboabola, ny distrika maro eto Madagasikara, ary indrindra ireo namana ben'ny tanàna na ny teoloana ny ampirinasa, ny fampiresaka taniny amin'ny hoe tanjona ny arahana tokoa ny amin'ny tondrana fanovana eto amin'ny firenena dia manohy tokoa tsika, ary izany no isorana anareo mampahery hatrany amin'ny asa iantsoanay dia ny mitondra ny famakafakana ny fanentanana ho antsika rehetra manoloana ny fiainam-pirenena. Fiainam-pirenena moa izay fantatritsika loatra ny hoe ny zava-misy amin'izao tsika amin'ny teny izao dia tena mahavahalalana fa latsaka katerina tanteraka ny raharaham-pirenena, latsaka katerina tanteraka ny vahoaka malagasy, ary tena tandrondomindoza ny vahoaka 5 tapitrisa. Maila dia nitondra ny anjara koa manoloana ny vinam-piarahamonina nentin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, izay araka ny famahavaana nataoko dia tena hita fa tsy vinam-piarahamonina izay izy tenany no namolavola azy fa dia nindraminy novidiny mihitsy aza izay lazana azy tamina olona izay namolavolany zany vinam-piarahamonina zany. Zany no entiko indray androany ilazana amintsika ny hoe roa taona nitondrana ny filohan'ny Repoblika dia roa taona tiorina dia tena azo tsapahitanana fa tsy niomana ny amin'izany raharaham-bahoaka zany izy. Rehefa vavahana ny raharaha dia hitantsika loatra fa kitsapatsapa andrakandrana avokoa no hitondrana ny fiainam-pirenena. Fiainam-pirenena nefa izay fantatritsika loatra fa rehefa miresaka tsika ny atao hoe gouvernance politika, ny fitantanana ara-politika, dia io no mamaha ny olana eo anivon'ny fiainam-piarahamonina, ny ekonomia ary ny lafiny sosialy. Fofaritra zany ihany koa ny lafiny rehetra misehatry ny fandriampahalemana. Amin'ny rahampitso dia tapitra ny mandat ny membre ny fitsarana avo
momba ny lalam-pandrenana zay fantatritsika fa na be resaka raha ireto ity androm-panjakana anankiray ity zay androm-panjakana tena ianteheran'ny republika amin'ny olana ara-pitantanana amin'ny olana mahakasika ny lalam-pandrenana zay raha ity fitantanana andriamatoandro rajoely ity tao anatin'ny roa taona monja dia fantatrika loatra fa manitsakitsaka lalam-pandrenana miverimberina ary efa nitondrana teny ateo anivon'ny vondro ny fanoheriny zany na ateo anivon'ny mpanohitra manontolo da iova azy io dia inona no eritreretintsika fa azo antenaina manoloana an'izany satria ny ray ampahatelony dia ny filohan'ny republika no manendry azy ny membre anankiroa dia ny antenimieram-pirenena ny roa dia ny antenimieran-dolona ary ny roa farany dia ny fitsarana no manendry azy amin'izao tsika miteny zao dia fantatritsika loatra raha ny sehatra politika eto amin'ny tany zao ny firenena fa dia ny IRD zany no mitondra amin'izao tsika miteny zao dia mieritreritra ve tsika raha tena hitondra fanovana ho an'ity firenena ity fa zay olom-bao tendreo dia tena sa hijoro ao anatiny zany raha-pitsarana zany amin'ity fanitsakitsana ny lampandrenana miverimberiny ity tsy mahatoky an'izany tsika satria fantatritsika loatra fa raha nisy zany fanajana ny lalàna velona teto amin'ny tany sy ny firenena zany dia tsy nisy ny raha doublon raha nisy zany fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy nisy zany fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko zany teto amin'ity firenentsika ity raha nisy zany ataontsika hoe fanajana ny lalàna manan-kery dia tsy misy ny fanatokodonam-bola mahakasika ny covid-19 hitatsika loatra azy fa ny raharaha tany afarafangana zay misesina any satria dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana maro dia maro ny vahoaka malagasy maro ny olom-pirenena matimaty fahatany na tamin'ny alalan'ny hetsika na tamin'ny alalan'ny tsy fitandremany ny mpitandro filaminana dia fantatritsika fa miverimberina zany ary olana fototra ara-pitantanana tahaka indray tsika amin'izao tsika miteny zao dia ny hoe anisany naberesaka tamin'izany vanim-potoana zany hoe ny filohan'ny republika tamin'ny HVM dia nitokana borona fontaine tany fenorivo atsinanana fantatritsika loatra zany naberesaka tamin'izany vanim-potoana zany fa amin'izao tsika miteny zao dia ny filohan'ny republika indray no mandeha mitokana kianja tany dego mahakasika ny kilalao zay maro amin'ny tovolahy malagasy moa ny tia azy ity dia ny fampidina akola indray alay-panatsika mieritreritra ny amin'ny fa aiza ary ity firenentsika ity atao ahoana ity firenentsika ity hoentina izy ity firenentsika ity fa dia tena mampifitetaka tanteraka ny fiainam-pirenena ny raharaham-bahoaka ny filohan'ny republika tena mahavalalana ary mahamenatra satria raha ny zavatra andrandrantsika aminy dia ny iona sy fampitafa mivoaka malagasy ka resaka fototrolana goavana ny zavatra andrandrantsika aminy dia olona tompona andraikitra afaka mama ny olona ny tsy fahampiana isa tokantrano zavatra andraisantsika aminy dia ny afahana manana paikady tena mazava sy mitombona anarenana ny firenena dia tsy gagitsika rehefa tena vavahana ny roa taona ary ho amanokana dia tsy diso hevitra mihitsy hatramin'izay no teny hoe tsy kilalaon-jaza ny raram-pirenena tsy kisaritsary na hevitrehevitra fotsiny na nofinofy no itenenana fa afaka mampandroso ny firenena mila olona manana fahamatorana ara-politika mila olona manana paikady mazava mila olona manana traikefa ary sy tsapahitanana afaka hitondra ny firenena ary mitondra vahaolana azo raisina azo tsakotsakoana raha izay no lazana azy ary azo itokisana mandritry ny
vanim-potoana ifanarahana. Tsy zany nefa ny zavatra misy eto amin'ity firenentsika ity fa dia kitoatoa kilalaon-jaza ny zavatra mitranga satria dia fantatritsika loatra rehefa miresaka kolizentsika dia lalao mahavariana ny rehetra zany. Nentina tamin'izany vanim-potoana izany mba hamalifaliana ny vahoaka. Rehefa miresaka kianja be ny mamasintsika dia raharaha entina mpifalifaliana ny vahoaka malagasy zany. Rehefa miresaka tsika ny fotodrafitrasa vitsivitsy dia resahana ampitomboina ny teti-bolan'ny ministeran'ny fanatanjahantena avoeny mba hoentina malifahina ny vahoaka malagasy, hoentina mitahana ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe misy fotodrafitrasa vita eto nefa ny vary hoan'ny rapitso tsy hosainy androany. Dia izany ny fitantanana misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay omeny atotraterina ny amin'ny tsy vahaolana ary tsy mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana. Efa voalazako tamin'ny omaniny amin'ny hoe ao anatina défaillance manifeste ilay gouvernement. Tsy mahavita mamany ny olana sedrainy ny vahoaka malagasy. Tsy mahavita ka mametraka akory ny amin'ny hoe vanim-potoana toy izao no anarenana ny firenena ary toy izao ny paikady hitondrana na amin'ny sekitera rehetra na amin'ny filiera rehetra eto amin'ity firenentsika ity. Dia rary ny ve raha izao ny toerana misy antsika kanefa ny firenentsika dia omeny ambaran'ny vahiny no manatitratitra ny amin'ny hoe manana ny toerana maizy azy Madagasikara, manana ny hareny ary nosy anankiray izay tena niangaran'Andriamanitra raha izay no lazana azy satria dia ananany avokoa ny zavatra rehetra. Indrisy nefa fa noho ny mpitantana tsy niomana, noho ny mpitantana tsy manana programa, noho ny mpitantana miraitsokombakomba ho any anatin'ny fandrombana ny harem-pirenena dia latsaka katerina ny firenentsika. Ny antsoavo atao amintsika rehetra omeny apatsihivina amintsika dia ny hoe fotoana izao tena hitsanganantsika mba hahafahana manaisotra ny jadona eto amin'ity firenena ity. Fotoana izao hijorotsika mba tena hahafahantsika manongotra amin'ny fakana ny mpitondra taitaibongona, ny mpitondra taitaidronono mandroatra ka tsy ahafahantsika tena maro toerana ary misy paikady voahomana sy mazava azo antenaina, azo itokisana hanarenana ny firenena. Sarotra ny manarina firenena raha manaiky izany kanefa rehefa teny irana dia tokony ho tanteraka izany. Hitantsika loatra ny fahavononan'ny malagasy tamin'ny vanim-potoana sasany nitondrany ireo nieritreritra hitondra firenena aina vaovao. Raisitsika ohatra ny filoha teoloha Dideritsiraka nandroatra ny hafanampon'ny malagasy tamin'izany fotoana izany, nandroatra ny hafanampon'ny malagasy tamin'ny 2000 raha nahita ny kandida Martsa. Hitantsika loatra ny azo tsapahitanana tamin'ny vokatra fa ity vanim-potoana iainantsika izao ity dia amboletra no nahazahoana ny fanjakana ary saika zava-doza azy satria dia ny paikady tao aoriana n'izao rehetra izao dia ny efa fantatritsika fa ny fampiasana ny herim-pamoretana efa miatra izy amin'izao tsika midiny izao ary izay nanaovana antsoavo amintsika rehetra ny amin'ny hoe tsy misy raharaham-basy tsy resin'ny fahavononana, tsy misy raharaham-boletra tsy resin'ny fahatokiana, fahasahiana ary fiarah-mientana. Fotoana iarah-mientana izao mba ahafahantsika mametraka Madagasikara vaovao, ahafahantsika mametraka fomba hitantanana ny fiainam-pirenena vaovao ary mitodika mandeha makany amin'izany tombotsoa eo ambony antsika rehetra izany. Fotoana izao ahafahantsika manorona miaraka mba hoan'ny taranaka mandimby satria ny aorianan'izao dia tsy manana vitana intsony Madagasikara. Ahafahantsika tena mametraka azy eo amin'ny toerany satria dia mahazo aina ary mahazo faka ny raharaham-botolo, ny
fiazonana ny arem-pirenena, ny fiazonana ny herin'ny vola eto amin'ny firenentsika dia izany rehetra zany no mila ijoroantsika tsirairay avy. Efa mena ny raharava zao tsika amin'ny teny zao efa rozo ny témoin dia anjarantsika rehetra no miara mifo miara mitraka manoloana an'izany. Dia makasika rehetra indray nanaraka ny fandarana tamin'ity an'io ametraka ny mandram-peo. Fisarona bevata no atolotra ny mpanaraka ny fandarana Miara-Manonja azadinoina fa misy ny famerenana ho antsika izay nanaraka tamin'ny alalan'ny onjam-peo rehefa arivariva alohan'ny atoriana antsika mbola afaka mitandregny Miara-Manonja raha toa ka tsy naraka izany hatramin'ny farany. Misy ihany koa ny any amin'ny YouTube ndraiky any amin'ny Facebook any ao amin'ny page ny MBS sy ny ao amin'ny page ny Z Radio Télévision ho antsika izay tsy naharaka izany hatramin'ny voalohany dia afaka mipody mitandregny an'izany atsika amin'ireo izay nolazaina teo ireo. Dia faranantsika eo ihany koa ny androany mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray tompo klasy tompo vavy.